amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ndaontsika inge amaky ny teny ao amin'ny Zefanie 2 fa mialatsy fa amin'ny teny français le izy no mazavazava kokoa. Rentrez en vous-même ozy izy. Examinez-vous, nation sans pudeur. De ao amin'ny andiny fatelo hoe cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Zany hoe mila miezaka foantsika mandrety tena, mila mandiny teny tsika, zany hoe miditra ao anatin'ny tenatsika tsika mba ahafantarantsika hoe atraiza le fiarahantsika amin'i Jesosy. Raha tsisy fivadikanina dia mety hoe mivavaka tsika, fa tsy lalindalina kokoa le izy raha tsy ao anatin'ny fivadikanina. Mila mandiny teny tsika satria tsika dia tsy masina hatrany amin'ny nahatongavantsika teto an-tany. Mila tsika manamasy tena, mila tsika miray amin'i Jesosy satria misy décret efa nivoaka dia tsy maintsy tanteraka izany, fa mba hatokantsika tsy ho voakasika sy voavaka ao anatin'izay fahatezeran'Andriamanitra izay dia mila manetry teny tsika, mila mitady an'Andriamanitra tsika hoe aiza ho aiza le fifandraisana, tsy hoe tadiavina izy satria tsy eo fa eto izy, fa mila isika ny manantona azy sy miray aminy. Mila miresaka amin'Andriamanitra tsika ao amin'ny fanahy satria fanahy izy, ary mila misaintsika amin'ny fotsika dia mahita sy miresaka amin'Andriamanitra amin'ny fomba fijeriny sy le teny izay omeny atsika. Mety mandalo sy hitatsika daholo ny zavatra mety tsy eritreretina sy tsy antenaitsika, ny fahatezerana mety avy amin'olona, mety avy amin'Andriamanitra, fa tadiava aloha aiza ho aiza le relation anao amin'Andriamanitra. Manetry tena dia mila pratike tsika le teny omen'Andriamanitra sy ilay didy izay nameny atsika, na koa hoe le instruction izay napetranao atsika. Tadiavo Jesosy sy ny fahamarinany fa izy no misy fiainana. Mety hoe tsy zatra ny fadihanana tsika hatramin'izay, fa ao amin'ny Estera 4:16 Estera Estera 4:16 amin'ny anaran'i Jesosy mandehana ozy izy dia fioroany jiosy rehetra izay mba atososana ary mifadihy hanina noho ny amiko, ka aza mihinana na misotro ateloana na andro sy alina ianareo, fa izao sy ny ankizy vavinao hifady toy izany koa, ary amin'izany no hidirako amin'ny mpanjaka, na dia tsy aharaka ny lalàna aza, koa raha tahiny maty aho dia maty. Izany hoe le fifadikanina fampijalitena mba tonga ny fanahy hiakatra kokoa, hampandefitra ny nofo ary hatonga ny décision ihany koa hijoro tsara. Mety fifadikanina tsy natery le izy, fa Andriamanitra no niteny dia tero azy tsika manaraka izay tenen'Andriamanitra. Mila mifadianina tsika amin'ny fotsika rehetra, mila mifadianina tsika mba hatonga ny fisaintsainantsika na conscience atsika sy ny remords ao anatintsika mba hifankahita amin'izay tsy tian'Andriamanitra, dia hamoaka an'izany mba hahitan'Andriamanitra atsika. Mila mititra ny fotsikintsika mba hatonga n'le tsy hoe mivavaka fotsiny dia hita aty ivelany, fa mivavaka dia tena hoe miray amin'Andriamanitra ao amin'ny fony. Tsy hoe mitafy an'i Jesosy tsika dia mety ny zavatra rehetra, marina izany, fa mila miova ny ao anatintsika mifanaraka amin'izay fitafitsika an'i Jesosy izay. Mila miverina amin'Andriamanitra tsika izay tena hoe Andriamanitra mandrakizay sy Andriamanitsika.
Ao amin'ny Isaia 26:9 Isaia 26:9 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanahiko no aniriko anao noho ny alina, eny ny saiko ao anatiko no hitadiavako anao fatratra. Fa raha mamely ny tany ny fitsaranao dia mianatra fahamarinana mponina amin'izao tontolo izao. Men'Andriamanitra fotoantsika hiomanana amin'izany. Ampifantarin'Andriamanitra fa ho avy izy ary tsy maintsy misy ny fitsarana ny tany. Fa mila maniry azy tsika amin'ny fanahintsika rehetra. Mila mifakahitan'Andriamanitra tsika amin'ny fontsika rehetra, amin'ny finoantsika satria Andriamanitsika izy. Andriamanitra eo akaikintsika izy. Ary Andriamanitra miteny amintsika izy ny sitrapony foana. Amin'ny alina tsika tokony hiambina ary tokony tsy hovariantsika fa amin'ny atoandro betsaka ny zavatra hita amin'ny maso dia tsy tafafantoka tsara tsika. Ny saintsika mila miray amin'ny sain'Andriamanitra dia mifankahita aminy. Mila mitady azy fatratra ozy izy. Izany hoe tsy vitany hoe mifankahita fotsiny fa mbola mitady mihoatra noho ny efa hitanao satria Andriamanitra izy, manana zavatra mihoatra foana izy. Ary anisan'ny hitsara n'izao tontolo izao ianao amin'ny fotoana izay hitsaranao miaraka amin'Andriamanitra. Andaontsika anao vavaka hoe ampio izay fanamasina anana ny fanahinao sy fankahita amin'ny fanahinao mba hamelombelona amin'ny fanahinay ary atonga anay mety aminao, mety amin'ny fiarahana aminao. Misy anjarako izay efa napetraka ao aminay, misy anjarako izay efa fahasoavana napetraka ao rery atao anatiko. Ampianaro izay Jesosy hifankahita amin'izany. Andaontsika hivavaka, andaontsika hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny fanahinao izay mba hifankahita amin'ny fanahinay, mba horay tokoa zahay ary izay ambaranao dia horenay. Misaotra fanamasina satria manana révélation ianao ambara aminay. Misaotra fanamasina fa mampatsilo ny fanahinay ianao, mahatonga ny sainay saintsaina lalina no mikasika anao. Misaotra fanamasina fa asainao foana izay mitady anao mihoatra, mitady anao feno, mitady anao araka ny tokony ho izy. Tsy ho variandrina ny amin'ny divertissement mety hita amin'ny masonay. Izay mahatonga anay Jesosy amin'ny alina izay dia mitady anao foana, amin'ny atoandro izay dia miaraka aminao sy mivavaka aminao foana. Misaotra anao izay satria manana an'izao fotoana fiarahana amin'ny fahadianana izao mba hahafahanay mifantoka kokoa, hahafahanay mandray teny kokoa mihoatra lavitra noho nefa renay hatramin'izay. Ankasitraka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Atao tsy tika tehaka ho an'Andriamanitra, andraisantsika amparok'Andriamanitra manaraka tompoko. Alléluia, mazoterana. Tonga soa atao anatin'ny fotoana ahafahantsika indray mamelo mafy ny tenantsika mba hisandratan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika, mba hahafahany ihany koa manapaka sy manjaka ato am-pontsika, mba ho ilay ivo anankiray ahafahantsika tena miombona sy miray amin'Andriamanitra. Asitsika raha nandray nahita an'ilay teny ny fampizarana maly nataony papa. Fa ao anatintsika ao raha voaraiko tsara ho voninahitr'Andriamanitra dia misy vo zay, misy vo ao anatintsika ao ohatrany hoe noarina tamina von-java-maniry izay rehefa afafy na ampaniriana dia miandry an'izay fepetra rehetra tanteraka mba ampaniry an'ilay vo voalohany dia ampamokatra an'ilay vo faharoa. Mety ho vo tsara io, mety ihany koa nefa mety ho vo ratsy, fa tamin'izay aloha dia hoe vo ratsy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra fa izay mety ho tarazo na vo mifampipita tamina taranaka tany aloha tany dia miandry tontolo anankiray na miandry fepetra
tsy ataoko hoe tomombana fa miandry fepetra maromaro amin'ny fotoana anankiray, mety vanim-potoana, mety trangan-javatra na mety zava-misy, ka mahatonga n'iny voa iny amokatra nefa vokatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny ohatra nraisina tamin'izay dia Davida olona araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa nisy voa tao anatiny fotoana anankiray rehefa tsy nandeha niady izy fa nitazatazana teo am-baravarakely, izany hoe nisy fepetra na trangany zavatra naneo an'io voa io tao amin'ny Davida, dia nahatonga azy nahatanteraka zavatra ratsy teo amin'ny fiainany. Nefa raha ny fijery Andriamanitra dia fotoana anankiray ho an'Andriamanitra tamin'ny Davida nanehoany marina izany fibebahana marina izany. Dia izay ilay voa ao anatintsika, izay mino aho fa ao anatin'izao fotoana izao dia ahitantsika sy ahatsapantsika marina hoe aoka iseho tokoa izay voa izay. Misy fihetsika izay tsy tandritandritsika rehefa mandeha entsika na rehefa miaina entsika, dia tonga saina be hoe hoay, ve zany mbola misy an'izany, ve zany mbola miaina ohatr'izany. Dia izay ilay voa izay tokony ho hitantsika meloa dia hoentintsika ao amin'Andriamanitra, dia mino fa tonga etaeta ao anatintsika ny ala sy tsy hiaina n'izay voa izay, mba ahafahantsika manana fiambonana marina amin'Andriamanitra kokoa. Dia voa anankiray izay isorako an'Andriamanitra ifampizarako amintsika. Tato anatiko ary nasehoan'Andriamanitra ilay izy, ary mino aho fa fotoana anankiray anafahan'Andriamanitra atsika ihany koa ho an'izay misy an'izay, ho an'izay tsisy an'izay, dia mino aho fa androso bebe kokoa ianao. Amen. Fialonana, izay ilay izy. Amin'ny fotoana anankiray ianao mieritreritra mandinika ny tenanao, mihaino tenin'Andriamanitra, dia miaina eny, dia ohatran'ny mahatsapa ianao hoe za tsy manao an'izany, za tsy miaina an'izany, tsisy an'izany. Mety amin'ny fisainana sy mety amin'ny fahatsapana maolona no miteny ianao hoe tsy manana an'izany, fa rehefa misy trangana situation anankiray, dia eo ilay teneniko hoe misy fihetsika na misy fahatsapana ny anaty izay tsy mampalezy, ary izay mahatsara ny fanahy masina fa mampitsikafona an'izay tsy mampalezy ianao izay, amin'izay tsy mampilamina anao izay, mampitsahatra anao izay, fa tsika foniny na ianao raha tsy mahazo aina hoe tena manana an'izany akay, misy an'izay fialonana izay. Io fialonana io raha jerentsika ao amin'ny Baiboly, nisy an'i Kaina sy Abely any amin'ny Genesisy any, tsy dia ny teny mazava, ny tenin'Andriamanitra hoe inona tena nahatonga, na hoe inona avy aiza izay voa ny fialonana izay tao amin'ny Kaina. Fa rehefa nitranga ilay zavatra hoe tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry Kaina, fa neny Abela nakasitrahana, dia afaka mihitsy ny Kaina tsy nanao réaction, afaka mihitsy ny Kaina tsy naneho fihetsika ratsy manoloana ny Abela, fa naneho an'izay fialonana izay, dia nitarika zavatra be dia be. Izay voa izay ao anatintsika, mety ato anatiko aloha, na ao anatintsika amin'ny sasatsasany amintsika, mety hiteraka zavatra ratsy eo amin'ny fiainantsika, dia izay mila tapahana sy esorana. Rehefa nijery tato anatiko hoe inona mety mahatonga an'izay, dia
tsy fananana fomba fijery, izay le nyzaraina teo hoe mijery an'Andriamanitra amin'ny fahatsarany, ary tsy mametraka ny zava-misy ho misy akony be eo amin'ny fiainana na ao am-po, fa eo tsika mitondra an'ilay toetra tsapa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'i Jesosy. Mila tonga etaeta ato anatintsika, fa tsy tonga fahazarana fotsiny hoe izay indray mety manao auto délivrance ianao, fa tsy mipakatra any amin'ny fotony na hatrany amin'le voa tokony levonina na tokony tsy hitombo ao anatinao le auto délivrance, fa mila tonga etaeta, mila hoentinao amin'i Jesosy, dia Jesosy ilay manafaka, anafaka antsika tokoa ange amin'ny anaran'i Jesosy. Dia eno mihitsy hoe misy zavatra miongotra ary misy zavatra mahazo toerana ao amin'Andriamanitra. Io vokatry ny hoe hitanao le teboka anankiray izay tsy mampahazo aina n'Andriamanitra ao anatinao, nefa nitanjona hoe Jesosy Kristy manjaka, manapaka ato anatintsika. Dia miaraka amin'izay ny fandinihan-tena, miaraka amin'izay ny fahafantaranao ny ao anatinao, miaraka amin'ny fanampiany fanahy masina rehefa le mivavaka iny ianao. Dia izay noentintsika, noentiko androany, raha misy manana an'izay tahaka anahy, dia hoentintsika ao amin'i Jesosy. Mety ho fialonana io, mety fahasarotam-piaro amin'ny tsisy dikany koa io, fa ho tonga etaeta ao anatintsika no hoe hiala sy mba hiaisotra izay tsy ahafahan'Andriamanitra mahazo aina sy tsy ahafahan'i Jesosy Kristy manapaka ao anatintsika. Mino aho fa afaky ny anapaka tanteraka atao anatintsika Jesosy, amin'ny anarany ihany moa zany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Azo jerentsika amin'ny endriny tsara koa nefa nio raha ohatra k'Andriamanitra no andraisantsika azy. Ohatrany hoe fahasarotam-piaro, ohatrany hoe fialonan'Andriamanitra amin'ny zanany sy amin'ny mpianany na amin'ny olony, satria naneo an'io fahasarotam-piaro na fialonan'io Andriamanitra rehefa nanompo Andriamanitra hafa ny zanak'Israely. Fanamariana kely fotsiny iny, izany hoe mety toetra tsara tao amin'Andriamanitra, fa noho ilay vo izay mety mivolavolainy zava-misy tany erina ka tafampita tato amiko, dia lasa tonga misy fijery tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, misy fanao tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, dia lasa vo ratsy. Ndao tsika hivavaka, Tompo, etaetako raha misy manana an'izay, raha tsy manana moa ianao dia ampitosika izahay mba tena hoe ho afaka sy azo toerana tokoa Jesosy Kristy ato anatintsika. Ndao tsika hitsangana. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, mankasitraka anao zay fa ianao tokoa no mampatsiahy sy mampitsikafona ny zavatra rehetra izay tsy mety, tsy araky ny sitraponao ka tsy ahafahanao Tompo mahazo aina atao anatinay ary mahazo toerana atao anatinay amin'ny fanapahana marina tokoa. Androany dia ntsika foninao miresaka filonana fahasarotam-piaro ny amin'ny tsisy dikany amin'ny toetra ratsy izay mety hitarika fanao ratsy ihany koa. Mivavaka izay Tompo, ary tena etaeta lalina atao anaty mba ho amin'ny fanafahana tanteraka. Ary mino Tompo fa raha ny zanaka tokoa no anafaka dia ho afaka izahay, ho afaka. Dia mankasitraka indrindra ny amin'ny fanafahanao, misaotra ny amin'ny fidiranao an-tsehatra mandrakariva amin'ny fiainanay, ary misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindraponao, ary misaotra ny amin'ny fahafahanay miverina eo amin'ny seza fiandrananao noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ahafahanay mitondra izany vo ratsy izany mba ho ilay ho levonina araky ny teninao tokoa hoe izay vo rehetra tsy avy aminao dia aoka hongotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Mahazo toerana ianao ampony tsirairay avy mba ho ilay fanapahana marina tokoa ho voninahitry ny anaranao rery any.
dia misaotra indra Jesosy amen. Aoksika tehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Andraisantsika ihany koa ny pasteur manaraka, pasteur Vololo. Alléluia. Saotra Jesosy tsika satria mbola omeny fifaliana foana. Jesosy manjaka mahazo aina ato anatintsika. Amen. Raisitsika Luka 7:7. Luka 7:7 andininy 7:30 amin'ny anakan'i Jesosy ny tapany ihany. Luka 7:7 andininy 7:30 amin'ny anakan'i Jesosy. Ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe hikarandoha izy dia teonina aminony an'i Jesosy. Amen. Dia vakitsika tantara faharoa toko 4:40 andininy 4:40 toko 4:40 andininy 4:40. Ary noho nahery izy, izany hoe puissant, dia niavinavina ny fony ka nanao izay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamanina. Amen. Izay ihany ny vakiako. Andriamanitra rehefa nahary ny zavatra rehetra dia izao tsara ny nanaovan'Andriamanitra azy. Ny voary rehetra izay nataon'Andriamanitra dia niravahan'ny voninahiny, niravahan'ny fahatsarany, satria maneho ilay voninahitra Andriamanitra ilay namoriny. Amen. Tsika izao nomen'Andriamanitra ny don excellent fanomezan-tsoa sy fanomezana tanteraka ao anatintsika. Nomen'Andriamanitra an'izay tsika dia izay voninahitra Andriamanitra napetrany tato anatintsika izay dia tokony hoe hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Izao anefany rehefa tsy ampy fiambenantsika dia izao lasa ireharehantsika sy hananantsika avinavina io rehefa tsy miambintsika. Lasa ohatrany hoe tsika ny tena mahay, tsika ny salorana voninahitra, nefa rehefa tsy ampy fiambenantsika dia lasa ohatrany hoe tsika izany ny sorsan'le fahaiza-manao na le fahatsarana na le voninahitra ny saloran'Andriamanitra tsika. Dia izao anefany araka ny vakintsika teo am-piandohana hoe ary rehefa tonga teo amin'ny tany atao hoe hikarandoha izy. Ny crâne moa dika le hoe hikarandoha izy, ireo izay hanombo an'i Jesosy izany dia izao nanombo an'i Jesosy izy. Mila mitandrintsika. Rehefa betsaka loatra ilay avinavina ao anatintsika dia izao mamono an'i Jesosy tsika. Rehefa mahatsiaro tentsika hoe efa mahery mahay efa tsy izao tsara dia izao indraindray adinotsika Andriamanitra, vonotsika ao amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Amin'ny teny gasy ny orgueil dia hoe avinavina, ohatrany hoe avinavina fa tsy mahafehy tsara an'ilay hoe inona ny tena dikan'ilay orgueil. Dia vakiako kely aminao ny définition an'ilay izy hoe sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Rehefa hoe olona miavinavina zany dia olona miefitena hoe tena ambony noho ny hafa ako. Ohatrany hoe zany any amin'ny fahatapony tsy mila an'Andriamanitra intsony ary tsy mila ny hafa satria izaho mahavita azy. Tamin'ny fahagola dia nisy voary iray izay fenoan'Andriamanitra ny voninahiny. Raisitsika ange ao amin'ny Ezekiely toko 7:20. Ezekiely toko 7:20. Ezekiely toko 7:20 andiny 4:40 ka hatramin'ny 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianao dia kerobima voaositra izay manalika fa voatendrika ianao tao atendrim-bohitra masin'Andriamanitra
voatendrika ianao, tao atendrom-bohimasin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehatra no nitsangatsangananao. Tsy nanantsina ianao tamina lehanao, hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita heloka teo aminao. Nisy an'izay anjely izay tena hoe miravahan'Andriamanitra ny voninahiny ary hita fa tsy nanantsina izy. Fa izao mampalahelo, rehefa hoe hita fa tsara izy dia izao vadika tamin'Andriamanitra izy satria nihevitena ho zavatra. Nihevitena nanohitra ny tena nahalavo azy, nanohitra ny tena ny ho tahaka an'Andriamanitra izy, nanohitra ny tena ny ho Andriamanitra izy. Ary io voa io, araka ny teny pasteur Raja teo, io mbola ezahan'izay voary izay, ezahan'ny Satana apita ao amintsika, mba hoe hevitena ho zavatra, hevitena ho tahaka an'Andriamanitra, tsy mila an'Andriamanitra intsony, fa efa ampy ihany kiranonako, ampy ihany fahatsarako, ampy ihany volako, ampy ihany zavatra rehetra. Izao anefa ny zavatra nitranga. Ka isika ny Ezekela 7:20 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, lazao amin'ny mpanjakany Tiro hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, satria niavinavina ny fonao ka hoy ianao mba Andriamanitra koa aho, eto amin'ny anankiray amin'ny fipetrahan'Andriamanitra no hipetrahako, dia eto ampovoan'ny ranomasina, nefa olona ihany ianao fa tsy Andriamanitra tsinona, na dia natao toy ny fon'Andriamanitra aza ny fonao. Hay, endrin'o Daniel ianao, tsy misy zava-miafina azo afenina anao izany, ny fahendrenao sy ny fahalalanao no nahazonao harena, eny izany nahazonao volamena sy volafotsy ho ao amin'ny rakitrao. Ny habe ny fahendrenao tamin'ny vakitrao, nampitombonao ny harenao, ka dia miavinavina ny fonao noho ny harenao. Mila mitandrina tsika. Avy amin'Andriamanitra ny zavatsoa rehetra, avy amin'Andriamanitra io fahatsarana rehetra ao anatinao io. Zavatra nataon'Andriamanitra tao amintsika, tsisy avy amintsika, tsisy hoe merita avy amintsika, fa avy amin'Andriamanitra kekehany. Dia aoka hiverina amin'ny voninahitra, fa tsy hanao ohatra n'ity voary anankiray ity hoe mihevitra izy hoe efa tsara dia efa ohatra n'Andriamanitra izy, tsy mila an'Andriamanitra intsony izy, fa izy mihitsy ny nametraka ny tenanao Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:1-3 hoe izay mireare, aoka Jehovah no reareany, ary koa hoe aza misy manao olona ho reareany. Amen. Rehefa hoe miatehitra be amin'ny fahaiza manao tsika dia izao tsika zany ilay reareantsika olona, nefa ny tsy akasitrahan'Andriamanitra izay. Inona ny zavatra nitranga ho an'io voary io rehefa ny reare loatra izy. Ezekela 7:20 ka hatramin'ny 7:20. 28, oui pasteur. 28, 16, 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny habetsahan'ny vakotra, tonga dia ataoko 17 fa kely ny sisa. Niavinavina ny fonao noho ny hatsaka tereanao, efa nahasimba ny fahendrenao mba mifamirapiratanao ianao, nazerako eny an-tany ianao sady natolotro fitalanjonan'ireo mpanjaka noho ny habeny helikao tamin'ny tsy fahamarinan'ny vakitrao, dia voalotonao ny fitoeranao masina, koa izany no amoahako hafa avy ao aminao andevinanao, ary ataoko tonga lavenina eny ambonin'ny tany ianao eo amasiny izay rehetra mijery anao. Firenena rehetra izay mahalalanao dia ho gaga anao, ho tonga fampitahorana ianao, ary tsy ao intsony mandrakizay. Mila mitandrina tsika, satria rehefa ilay avinavina izay no manjaka ao anatintsika dia miala amin'Andriamanitra tsika, ary tadio tsara fa rehefa tafasakaka amin'Andriamanitra tsika dia izao tsy maintsy fahafatesana ny
aoakinan'izay dia andaotsika tena hoe hiambina iray amin'Andriamanitra foana, tsy hoe izaozao ozy izy Jaona mpanao batisa hoe zao ozy izy tsy maintsy mihetry ary izy tsy maintsy mitombo, dia andaotsika hanome an'Andriamanitra voninahitra izay napetrany tao anatsika averintsika aminy. Ny ahafantaranao hoe mbola feno avinavina ianao rehefa hoe ny zavatra rehetra mihodidinao amin'ilay hoe koa, ny zanako, ny fiainako, dia izay hoe rehefa manao zavatra ianao ohatra ka ohatra tsy tokafana dia mitezitra ny estimako, ny prestigeko, valeurako, mila hifonantsika amin'Andriamanitra izany. Andaotsika mbola hisaotra an'Andriamanitra ka ohatra ka blokeny ny zavatra iray rehefa tady hihoatra ny fefintsika, satria ilay tady mahazaka ny fitiavana izay mihazona antsika hitoetra ny heritrenao amin'Andriamanitra. Mitsangana ianao andao hivavakintsika. Jesosy vavakintsika Jesosy raha vao ao anatiko ny avinavina rehetra. Satana miezaka foana tadio fa rehefa lavo izy dia izao hiada-masievako nalainy ny finganiny mba ho tahaka an'Andriamanitra ozy izy. Dia ohatr'izay koa no aminganany antsika amin'izao. Ianao nge mahavita azy vitanao io dia ohatrany hoe tsy mila an'Andriamanitra feno avinavina. Ndaontsika tena hoe hanetri-tenao amin'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra ka nay aminaran'i Jesosy. Jesosy tsinitsinina izay raha tsy ianao, fahasoavanao sy ny famindraponao matoy izao anay, fahatsaranao nasalotra ao anay, ny voninahitra ao nasalotra anay. Mangataka izay Jesosy, aoka izay tsy hangalatra n'izany voninahitra ao izany. Indraindray izay Jesosy tena hoe misy nofo izay tsy manaiky mihitsy raha tsy hoe tokafana, misy nofo izay tsy manaiky mihitsy raha tsy mirehareka, raha tsy hoe misy hoe grâce à moi kely, nefa ny zavatra rehetra Jesosy dia grâce à toi. Jesosy dia tena hoe mangataka izay amin'izao fotoana fifadikana izao mba hiaisitra ao anatinay izay voan'ny Satana izay, ary aoka tsisy iray eto ka ho voafandrika izany intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay Jesosy hanetri-tena eo an-tongotrao dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Haleluya, mbola toy ankoakintsika. Tsy moramora ny mankatoa, manefy ny sitrapo, mandany tenako. Tsy moramora ny manaraty, lanja ny azo fijalinao Kristy, manompo anao Jesosy. Tsy voatery ampifaly ahy, ny nofoko mangahy ahy, mazovana ny fanahy. Ny fanamasina amiko no tena re, dia ny miaina fanetrete. Farany lalanao no lalako, sitrako no sitrako, ny herinao no heriko. Jesosy, tsy izay tiako fazaitinao, tsy fierotro fa fieritrao, atao angeny sitraponao. Farany lalanao no lalako, farany lalanao no lalako, sa sitrako no sitrako, ny herinao no heriko. Misaotra Jesosy, tsy izay tiako fazaitinao, tsy fierotro fa fieritrao, atao angeny sitraponao.
fievitra atao anyeny sitrapona. Alleluia. Mazotoerana vetivety indray ary. Alleluia. Mahafinaritra ilay mifady ihany e. Tsy izay mahafinaritra anao no henony eto fa izay mapety anao. Tsy izay tianao fa izay tian'Andriamanitra. Misy vonina hiaino izay tsy mapety azy, tsy mahafinaritra azy fa mapety azy ve eto? Misy vonina? Alleluia. Sisy pasteur Alova miteny teo hoe manetry tena. Dia avao dia resaka koa pasteur Ihaja atao hoe mila esorina ilay vony fialonana. Dia nampino ny vadiny moa ilay izy tao pasteur Volola hoe ilay miavonavona, ilay mirehare. Mila esorina zany. Mila esorina zany. Amen. Tsika atoato nandritran'izay voalohany taona ka hatramin'ny androany dia narentsika hoe izay miara-miaritra aminy maninona? Miara-mana amboninaitra aminy. Amen. Anisan'ny fiaretana ary toe-po takian'Andriamanitra androany dia ny fanetretena. Amen. Fanetretena izay mifanohitra amin'ny avonavona, mifanohitra amin'ny firehareana, mifanohitra amin'ny fialonana. Androany Andriamanitra tsy afaka manjaka ao am-ponao izy raha vao tsy manetry teny ianao. Tsy afaka manjaka ao am-ponao Andriamanitra raha tsy manetry teny ianao. Ary ny tena marina misy vokatra tsara ao aorian'ny fanetretena. Fa resahantsika izay rehefa avy eo fa ilay toe-po ilain'Andriamanitra. Inona ilay hoe manetry tena? Voalohany indrindra aloha mampidina maha olona anao. Amen. Ampidino maha olona anao, olona voary io hitako nofo. Ampidino aloha mahainao anao. Ny olona manetry tena misy zavatra tokony atao fa tsy atao. Hoe tena ty zao tokony ataoko fa tsy atao. Azavaintsika ilay izy rehefa avy eo. Ny zavatra tokony tenenina hoe zany mihitsy zao tokony tena tenenina zany fa zany mahalala amin'ny fahamarinana fa tsy tenenina ilay izy fa manginy ianao. Samy manana marina fa manginy ianao. Misy zavatra tokony aseho, misy zavatra tokony abaribary fa afenina. Zany manetry tena. Tsy lazaina. Misy toetra ampandeferina noho ny amin'i Jesosy. Amen. Misy zavatra tsy tenenina. Misy zavatra eo ohatra mahatsiaro an'i Jesosy. Jesosy eo amin'ny Matteo 7:7 haitsika tsara hoe ny anaran'i Jesosy ary rehefa nidina ao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe aza milaza amin'olona ny fahitana mandra-pitsanga ny zanak'olona. Misy zavatra nataon'i Jesosy maromaro izy ao tamin'le nisy boka nisotranina dia tamin'le zanak'i Jairo dia misy anankiray koa le marenina sy tsy miteny. Dia rehefa nanao ny asany Andriamanitra dia ozy izy aza miteniteny. Ohatra mampatsiahan Jesosy hoe aza maika ny teny, aza maika ny resaka, aza maika ny amoaka izay ao am-ponao aloha fa misy antony zavatra rehetra. Mila manetry tena. Anisan'ny fanetretena ny fanatonana azy. Fa raha tsy manetry tena anao tsy afaka ny anatona an'Andriamanitra. Raha tsy manetry tena anao tsy afaka ny vavaka. Inona moa ny ilavanao vavaka? Atao inona vavaka? Vavaka ianao satria mila an'Andriamanitra. Mila manetry tena ianao vao afaka ny mivavaka, tena mivavaka fa tsy ilay hoe vavaka tahio ny sakafonay Jehovah mpanomeza soa. Tsy manetry tena zany. Eny e, manetry tena ihany satria ilay sakafo tsy mety tsara raha tsy asiana vavaka. Nona be zany. Fanetretena efa teneniko eto foana
mamonjy sekoly. Efa nazavain'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny herinandro ny hoe ny fanekenao anatona an'Andriamanitra mihitsy. Fa afaka atao anie manao patron any an-trano daholo dia mihaino direct. Fa Andriamanitra ny tadiavinao anatona anao any an-trano, fa tsy ianao no manatona an'Andriamanitra ny fotoana izay omeny anao. Lazao ny eo akaikinao manetretena hoe aza velan'ny circonstance no mampihitra ianao, fa ianao mila manetritena. Ndresahana teo, ndresahan'ny pasteur Ihaja teo, fanetretena dia manaika fa misy vo tsy mendrika ao anaty, soloina vo mendrika. Mila fantatrao fa ao anatinao io misy vo tsy milamina, dia ho soloina ny voatsara n'Andriamanitra. Amen. Tsika raha nytiantsika zao dia hoe izay manetritena no asandratra, dia le ao anaty fivadikanina zany miandry an'le hoe ho asandratra. Za te hiteny aminao izay manetritena dia manatona ny pasteur sandratra. Joro vavolombelona hoe Andriamanitra nanao zavatra. Ndao tsika hitehaka mavo an'i Jesosy. Aza misaintsaina le ho asandratra aloha, fa pasteur sandratra dia vao miditra etsy ianao dia miresaha za te hanandratra an'Andriamanitra aloha. Amen. Satria dia ianao tsy nanao ininona anie, tsisy ininona nataonao. Petera voalohany toko 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahasoavana. Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetritena. Manome fahasoavana ho an'ny manetritena. Ngeza be eo amin'Andriamanitra, sarobidy amin'Andriamanitra. Ianao mampidina ny tenanao any amin'ny niveau izay ahitan'Andriamanitra anao fa tsy ahitan'ny olona anao. Amen. Samy mba te hitan'ny olona ihany fa mba entro ihany ve dia tsy ho hitan'ny olona. Hain Jesosy tsika. Luka toko 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Nazovy anandratra ny tenany dia ahetry, ary nazovy anetry ny tenany dia hisandratra. Izay ilay ndresahana teo. Mila foananao ny tenanao mba hisandratan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Foana maty ny amin'ny tena, efa nambara tamintsika izay tatoato. Tsy mamono tena fa maty ho an'ny nohony amin'ny tompo. Alleluia. Ohabolana toko 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fatahorana an'i Jehovah ny fiadohan'ny fahendrena ary ny fahalalana, ny masina ny fahalalana tsara. Ny fanetretena dia mifandray amin'ny fanekenao ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Mila manana ny fahendren'Andriamanitra ianao, izay ny atao hoe manetritena. Fa raha mbola misaintsaina ny fahendrenao sy ny fahendren'izao tontolo izao anao dia tavela. Alleluia. Izay lazaiko hoe tsy mahafinaritra antsika ilay zavatra ambara eto, fa mety aminao nefa. Amen. Efesianina toko 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa amin'ny fanetretena, fahamoram-po, faharetana, mifampizaka amin'ny fitiavana. Ny olona manetritena dia mora mity. Araka ny nambaran'ny pasteur Volola teo, rehefa miavonavina ianao dia mihevitena ho zavatra anina, dia ny olona miavonavina matetika tsy afaka mifandray amin'ny hafa. Ny olona manana ny toerany matetika ka tsy mahatsiaro an'Andriamanitra. Averiko indray. Ny olona manana ny toerany, mety hoe toerana ambony, ka tsy miaraka amin'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny fitiavana. Satria tsy afaka miray amin'ny hafa izy rehefa ohatra ka ao anatin'ny avonavina. Satria manosika azy ny maha olona azy, fa tsy Andriamanitra izay ao anatiny manosika azy. Azontsika ve? Petera voalohany toko 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa manetretena mba hanintana maherin'Andriamanitra, mba hanandratan'Andriamanitra anareo amin'ny fotoana mety. Mifanetretena dia miaro atsika. Miaro atsika n'ilay resahana tao hoe miaro atsika tsy avonavina, miaro atsika tsy hevitena hoe tena za mahavita zavatra. Raha mety ianao ndao tsika hitsangana, mino fa mety ianao. Ndao tsika tena angataka amin'ny tompo, satria
mety ozy izy ianao hoe tsy miconcerné anahy zany dia nio tsara ny tenanao fa ny anatinaty ihany mbola misy mety fieverana kely ihany tena zaranga mahavita ny tia vavakantsika Andriamanitro rainay amin'ny anaran'i Jesosy ampy izay mitondranay ny fomba fieveranay tena ho zavatra ampy izay Andriamanitra ny tsy fanekenay ny fitondranao ka mora tohany zay raha vao tsy considérena mora tezitra zay raha vao tsy omena vahana raha vao tsy ampandraisana anjara zay indraindray dia milotika ny fonay raha vao tsisy miarabanay ny andalana dia tezitra zay fiza moa zay zinona moa zay Andriamanitra androany amin'izao fifadikan'izao tena entina eo anatrehanao ampy izay ny tsy fanekenay ho tarihinao ampio izay tompo azoto ho sensible amin'ny Andriamanitra anao ny Andriamanitra réel tena izy ilay mpanohana anay ilay mpikarakara amin'ny fiainanay izay tsy maintsy miaina ary ianao tsy maintsy mitombo ninninona zavatra mety saintsainay Andriamanitra ataovy ato anatinay foana isan'andro isan'andro fa tsy mahefa ninninna izay raha tsy eo ianao ataovy mitombo ato anatinay mahatery anay ny tsy anao ny tenanay ho zavatra fa anao ho tompo ny tenanay sy mpanjakanay mpamonjinay ny anara-maherin' Jesosy amen andao tsika itiaka mafy voninahitra ny tompo halleloia manasanareo hipetraka fitiavana lalina an'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie toko 5 dia miresaka momba ny hoe ny amin'ny fitiavana an'Andriamanitra afaka mamaky an'io nareo rehefa any an-trano dia fitiavana lalina an'Andriamanitra tena hoe tsy atsarovantsika tsony tenantsika fa tena hoe tia an'Andriamanitra tsika raisiko ohatra hoe rehefa tia mivadika zao tamin'ny voalohany dia te hiaraka amin'ny foana tsy tamin'ny voalohany fa hatramin'izao kay te hiaraka amin'ny foana tiako eo akaiky foana izy rehefa miasa izy dia misy kely ilay hoe aiza ianao misy an'izay daholo angamba mampivady rehetra eto fa tsy za rehetra dia ohatray koa ilay hoe miaraka amin'Andriamanitra tia an'Andriamanitra tokony hoe te eo foana ianao te hiresaka amin'ny foana ianao zay le hoe te eo miaraka amin'Andriamanitra foana tianao be zany mieritreritra hoe ato anatiko izany Andriamanitra eto akaikiko Andriamanitra manodidina Andriamanitra daholo na mitena hoe dia Andriamanitra foana koa ny teneniko dia ny Deutéronomie toko 5:5 mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy hoe ary tsiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra zany didin'Andriamanitra zany dia ny sitrapon'Andriamanitra io tena hoe andao latsakintsika ao am-potsika andao tena ato amin'ilay Deutéronomie misy an'izany point kely vitsivitsy ny raisiko andao ampianarina ny zanakitsika zany hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra eto zany zao dia hoe fitiavana an'Andriamanitra inona ny sitrapon'Andriamanitra dia resahana foana zany ao an-trano any an-tokantrano na ny ivelany na ny ao anatiny na mipetraka na mitsangana na mandeha tokony hoe ny zavatra tenen'ny vavanao zany dia manome voninahitra an'Andriamanitra foana maneho fa tia an'Andriamanitra tsika nisy tamin'ny pasteur John teny tamin'ny fotoanandro ary mino fa mbola betsaka manao anazy ity izay fatao tamin'ny fotoanandro hoe soraty naiza ao an-tranonao soraty ao an-tsainao saitsain'andro manalina ny tenin'Andriamanitra dia iainana ilay soraty ao an-trano finoana ilay tenin'Andriamanitra mahakasika ianao ny fitaratra zay misy andehananao zany dia rehefa mandalo dia tia ny tenen'ny tompo tamiko marina amiko io amen dia aokotsika tsy hanadino ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika amin'ny fotoana rehetra tahian'Andriamanitra ianao dia tsarovy
hoe zany hoe katahin'Andriamanitra e amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoana tanterahany promesiny dia tsaro foana isan'andro zao no teneny anahy dia nataony anahy zany, satria izany rehetrarehetra zany mahatonga anao vao maika ohatrany hoe tena tian'Andriamanitra, tsy hoe misy tambiny ilay izy fa ohatrany hoe mampatsiaro anao hoe Andriamanitra nge tianahy, izy ny teantsika voalohany dia mahatsiaro an'izany rehetrarehetra zany tsika dia tafatoetra ao am-pontsika ilay fitiavana anazy. Amen. Dia tandremo adinitsika ilay zavatra ataon'Andriamanitra amintsika, tandremo adinitsika nataon'i Jesosy tamintsika. Rehefa tsaroantsika nataon'i Jesosy tamintsika dia tena hoe tsy zavatra azoko atao intsony fa tena efa trôny ataony tamintsika. Mba eritrereto tsara nge hoe nafony ainy nge Jesosy, nafony zanany aloha Andriamanitra mba hamonjeny atsika, dia eritrereto hoe nafony ainy Jesosy, afaka niteny nge Jesosy sino koa Andriamanitra, za efa mipetrapetraka tsara tiako, za ampidinao anina andeha ho anao olombelona eny. Fa nakatoa Jesosy dia nidina teto an-tany izy, nafony ainy izy ho famonjena azy ianao, nafony taonany izy mba hanetreny tena, nanetry tena tanteraka izy mba hanandratany atsika dia lasa zanaka tsika. Amen. Anana statut an'izany hoe zanaka, lasa mpiray lova amin'i Jesosy tsika, lasa mpandovan'Andriamanitra tsika, satria Jesosy nanaiky an'izay. Dia tsarovy izay, tsarovy andro aman'alina hoe Jesosy efa nafony amin'ny manontolo ho anahy. Fa mino fa raha tena eritreretintsika foana izay tena hoe tsy te hisaraka amin'ny Jesosy izany intsony tsika. Amen. Tsy tokony tsika intsony izany ilay hoe iny fa miverin-dalana, satria tsaroantsika ny zavatra nataon'i Jesosy tamintsika. Jesosy eritrereto fa Jesosy nikapohana izy, narary nge izy io vao nresahanay sy ny zanakay tanaty tobile ny kapohana anazy zavatra ohatra hoe boribory dia misy fantsika dia kapohana ohatr'izao dia sotomina ohatr'izao, izany hoe maratra, voarangitra be mihitsy izany izy ho antsika, ho anazy ho anao. Nisatrohana tsilo izy mba hisiny satroboninahitra eo amin'ny lohantsika koa. Ny tena tsaroko foana moa tena mama hoe mba hadio saitsika tsy alotoloto tsony. Satrohana tsilo izy ho anao, marary ilay izy, tsy ilay tamin'ilay janvier début dimanche début janvier ilay crône ilay any fa tena tsilo napetraka teo amin'i Jesosy. Nataony izany satria tiantsika izy, dia tsarovy izany mba hitiavantsika anazy koa. Amen. Tsarovy fa Andriamanitra ny tiantsika aloha dia tiantsika izy, tiantsika izy. Andreo efa isika ny Romana toko avany dia 4:10 ka hatramin'ny 7:10 milaza an'ilay hoe nidina teto an-tany izy dia nahatonga antsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanaham-panandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanaham-pananganana anaka izay aitsotsika hoe abaray. Eritrereto Jesosy izany nidina teto an-tany nampiavana antsika tamin'Andriamanitra dia afaka niantso an'Andriamanitra ray tsika hoe abaray. Tsika reto tsy jiositsika fa tsika noho i Jesosy nahatonga tsika lasa zanak'Andriamanitra. Tena hoe misaotra an'i Jesosy tsika ny amin'ilay fitiavany lehibe. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra sika, ary raha zanaka dia mpandova, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaratra aminy mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Amen. Izany ilay fitiavan'i Jesosy atsika, fitiavany ray atsika, nafoeny zanany izy mba ho amin'ny famonjena atsika. Amen. Ny raha ny zanan'ilay tokana iny mba tsisy ho very izao rehetra izao, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Mila mino an' Jesosy tsika dia misitraka izany hoe fiainana mandrakizay izany. Amen. Ry malala tao amin'ilay hoe ao amin'ny jaona voalohany toko 4:7 ka hatramin'ny 10 nanehoana ilay hoe fitiavan'Andriamanitra antsika. Dia ho 9:10 hoe ry malala, raha izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Amen. Tiantsika Andriamanitra dia tsika koa milaza hoe tian'Andriamanitra. Tsy ho fantatra hoe tian'Andriamanitra nefa tsika raha tsy mifankatia.
amen. Tandremo ary tandremo amidiny 20 amin'io jaona voalohany toko 14 io fa miteny izy hoe raha misy manao hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankalahala ny rahalany dia mpandainga izy anefa ny lainga izy ny zanaky ny ray ny lainga dia zanaky devoly zany ny devoly ny ray ny lainga fa izay tsy tia ny rahalahy izay hitany ataony ahoana moa ny fitian'Andriamanitra izay tsy hitany ohatra ny azoko an-tsaina be mihitsy ilay izy ahoana tokoa moa ny ilazantsika hoe tian'Andriamanitra tsika nefa ilay vadintsika ao an-trano raha tsy tiantsika akory ahoana ny ilazantsika hoe tian'Andriamanitra tsika nefa ny io rahalahy hita masontsika io ataontsika tsinotsinona tevadevaintsika mba eritreretinge nefa hoe tian'Andriamanitra io dia vao manao fatikena tele ao akaiky dia klakklak akoho vavy manendra indray ahoana moa ny io rahalahy hita masontsika io dia sahatsika mamitaka anazy tsotro izao sahatsika mifosafosana io sahatsika me tsara velatsi aminy tiako be ianao nefa ny anatin'ny fona any tsy tianao akory izy pisy nefa ny anatin'ny fona any tsisy pisy akory satria izay ilay fahazahana pisy dia nefa tsy pisy tsisy mivoaka tsara akory tena pisy tena iriko aminao dia pisy fiadanan'ny tompo tsisy an'izay nefa tsy misy fitiavana an'ilay namantsika mihitsy ao anatintsika fa vao manao disodisy kely izy dia efa fanaratsiana jugement be da be nataonao anazy takotra ny orako dia ahoana moa izany fa andaontsika tena hoe aneo amin'ny alalan'ny fitiavantsika ny rahalahy fitiavantsika an'Andriamanitra amen dia andao antsika hiary hivavaka andaontsika hivavaka tena mba ho tafatoetra atao-pontsika ilay fitiavantsika an'Andriamanitra amin'ny fampisehoantsika ny fitiavantsika ny rahalahintsika Jesosy ary nanafatra fa enfana amin'ny fahavalontsika dia mila tiantsika dia andaontsika tena hoe hanana fitiavana mahery vaika an'Andriamanitra mafana tsara an'Andriamanitra fa tsy matimaty namangatsika mba tsy alohan'Andriamanitra tsika alohan'ny vavan'Andriamanitra dia andaontsika hiara hivavaka ry Andriamanitra rainay rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo misaotra anao izay mampatsiahy anay fa mila tena tianao amin'ny fitiavana voalohany tena hoe tia lalina anao tena hoe passionné anao Andriamanitra aoka Jesosy tsy fombafomba fotsiny any ny fomba hitiavanay andreo namanay satria ianao dia efa niteny fa mila tiany rahalanay izay mila tiany rahavavinay izay amin'ny fo tena feno fitiavana tsisy fiatsaram-belatsia tompo malala aoka izay tompo tena ilay olona mpanangana ny namanay fa tsy sanatria tompo malala manao foana izay andratrana ny namanay na hoe ampitsingidina ny namanay fa ianao ny Andriamanitra ampitoetra ny fanahy masinao ato anatinay ka tonga anay tena hoe tafatoetra atao-ponay ny fitiavana ny namanay mba hanehoanay fa tena tianao izay dia misaotra tompo malala amin'ny anaranao nanaovana izay vavaka izany amen tehaka mafipetsika ndrasantsika Andriamanitra malala mazao toerana tompoka tay Jesosy fandaminana kely azafady tompokoa rehefa tapitra ity fotoana ity dia mba hiangaviana ny ambasadoro sy tsika izay afaka mba hamerina an'ireny seza iray any amin'ny toerana fa ny indraminy ireny fa tsy atsika tsiny dia tahaka izay koa ny seza plastika miverina any amin'ny toerana tokony isy azy ao anatin'ny fifadikaniny tsika izao fa maninona mifady anina tsy ny anina hoanina ny tsisy fa misy dingana tian'Andriamanitra hitondrana antsika amen ao anatin'ity fifadikaniny ity tokony misy zavatra hita mivaingana eo amin'ny fiainam-panahintsika amen ato izao misy olona voatany ity taona ity vao zao izy vao niatrika 21 journa fifadikanina fa ato koa misy olona efa tamin'ny 2003 efa nanomboka mifady anina 21 jour dia tsy kontina nefa ilay izy hoe ilay tamin'ny 2003 zao no tena mahazo bravo fa mitovy daholo eo anatrehan'i Jesosy fa tokony hitranga dia izao vity ty fifadikaniny ity olona hafa mihitsy zasenao
tsy tokony mitovy tamin'ny heritaonany izao ny fifadikanina amin'ity dia tsy tokony mitovy ny fivoahantsika rehefa vita ilay fifadikanina fa tokony misy dingana vaovao hirosoantsika miaraka amin'Andriamanitra. Iresaka zavatra anankiray any atao hoe transformation. Tokony olona tena mandalo an'izany atao passage-na transformation zany tsika ao anatin'ity 21 jours ity. Amen. Satria izao tsy normal ianao olona niona tamin'Andriamanitra dia tsisy nininona niova. Fa ty fifadikana ity da ataovy azo antoka fa mifanena tamin'i Jesosy ianao. Ataovy azo antoka fa tena nifanena tamin'i Jesosy ianao. Raha mbola tsy nanomboka tsara ianao, mety mbola tsy mifantoka tsara, dia izany miteny mbola misy be dia be ny andro ahafahantsika mifantoka amin'ity fifadikana ity. Jerenareny hoe zavatra hitondran'Andriamanitra nentin'ny mpanompon'Andriamanitra mifanesy teo izao dia misy zavatra détail omen'Andriamanitra hoe reto esory, reto koa esory, reto koa esory. Dia tahaka izao ny paozintsika rehefa eo anatrehana. Miditra tsika tahaka ny hoe amina usine anankiray ao anatin'ny 21 jours, produit brut ianao miditra ao, fa produit fini mivoaka ao. Dia hita daholo le détail rehetrarehetra hoe reto esorina, reto esorina, reto esorina. Ary minao fa ao anatin'ny 21 jours ho fantatra ao amin'izay ny tena hoe izy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ilay ilan'Andriamanitra anao sy le antom-pisianao. Misy lehilahy anankiray ao amin'ny mpitsara toko fahenina, Gideona ny anarany. Ny fotoana ny fanenany tamin'Andriamanitra ny nahafantara ny tena maha-izy azy sy ny ilan'Andriamanitra azy. Ohatr'izay mihitsy ny andrasan'Andriamanitra. Tamin'ny fotoana ny fanenany Gideona tamin'Andriamanitra dia izao ny zavatra nitranga. Andriamanitra nilaza fahamarinana, dia hozy izy voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa nahita ny Gideona tamin'ny fotoana anankiray. Izao nambarany tenin'Andriamanitra. Mpitsara toko fahenina, dia andininy faharika ambin'ny folo. Ataontsika amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe, Jehova ny mombanao lela mahery. Fijerin'Andriamanitra io izany. Dia izao navalin'ny Gideona. Indrisy tompoko, ataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eny mpianakaviko ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary izao ny kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. Dia hoy Jehova taminy, ombanao tokoa ka amely Midianina toy ny famely olona iray monjy ianao. Jerenareo tsara ilay izy. Ny vision céleste lela mahery Gideona, fa ny vision terrestre zao izy malahelo indrindra, zany kely indrindra amin'ny fianakaviana. Hitanao ianao zany jery ny zava-misy dia ny fahitanao amin'ny eto tany, zay ianao. Dia ohatsy izy Andriamanitra hoe miakatra ianao amin'ny vision, fahitan'Andriamanitra anao, fa ianao lela mahery. Zay ny andrasan'Andriamanitra anatin'ity fifadikana ity. Fantatra hoe izy ianao dia izy any tian'Andriamanitra amin'izay ho avoaka le produit fini. Rehefa manaikitsika transformen'Andriamanitra dia hoentiny amin'izay mivoaka amin'le dingana andrasany. Andao anaika amin'ity 220 andro ity. Amen. Tenenina eo akaikinao hoe andao anaikitsika. Dia izao ny zavatra nitranga. Mbola tsy tena sûr Gideona hoe tena zay hoe tena fahamarinana. Dia tarihan'Andriamanitra izy. Dia rehefa nasain'Andriamanitra niantso miaramila dia atso daholo miaramila dia nalahatra be dia be. Dia hozy izy Andriamanitra hoe tsy mila an'ireo be dia be ireo fa 300 ihany ny ilaina. Satria raha vao be dia be na dia ireharena ireo hoe izay ny tena mafy. Fa 300 ihany dia ampy. Dia inona ny zavatra nitranga? Raha mbola tsy minra ianao izy Andriamanitra dia izao, tanara miditra makany amin'ny camp fahavalo, dia midina any dia jereo. Dia ny fahavalo ny teny aminao hoe izy ianao. Alleluia. Lasa hozy izy Gideona nandeha. Nidina amin'izay izy dia nakany amin'ilay camp ny fahavalo. Nitompo teny Amalekita.
ny sirianina ohatra ny fasika ozy izy fitenin'andriamanitra azy ohatra ny valala miakahaka any atapy-tanety inona ny zavatra nitranga nandre resaka amin'izay Gideona dia nisy ny resaka hoe nanovy eo tamin'ny alina dia nisy zavatra ny kitidibe ny ala avy any dia nandrava nylay atsika dia ozy izy le anankiray Gideona zany hitanao alain'andriamanitra izy nitany amin'izay filtreny amin'ny camp fahavalo tsisy mahafantatra le olona miresaka raha tsy mahafantatra hoe ity olona ity ny resantsika hitanao rehefa transformen'andriamanitra ianao any amin'ny camp fahavalo tsy mahafantatra anao tsony amen dia inona ny zavatra nitranga teo voakorazy Gideona hoe hay tena tanan'andriamanitra momba afa fahavalo azy efa matahotra alleloia izay ny tian'andriamanitra hitondrana antsika andao anatina azy tsika andao hivavaka amen andao hiteny amin'i Jesosy hoe manaiky izay Jesosy dia te feo izay amin'izay sitraka ao amen tsakany miterina misy ianao misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy rehetra izay manatona amin'ity fotoana androany ity manaiky ny fanefeny izay Jesosy ao anatin'ny tiraka amin'ny 20 andro fifadikaniny ity izay mihitsy ny tianao hitondrana anay amboarana mola volana anefena anay anitsinao izay rehetra tsy mendrika rehetra izay androany resy eo anatrehanao izay resy eo anatrehan'ny sitraponao izay Andriamanitra resy izay dia tena manaiky amboary Andriamanitra volavolay tefeo haitsio hatsangana ho mendrika anao amin'ny anaran'i Jesosy amen malaka toko 7:7 dia izao ny ambarany tenin'Andriamanitra ary hipetraka andrendrika sy anadio vola fotsy izy eny anadio ny taranaka leva izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy vola fotsy ka dia ho any Jehova ireny ho mpanatitra fanatitra ampahamarinana zany ianao zany amen dia ozy izy le tenin'Andriamanitra hipetraka andrendrika izy alleloia tsy nataony eo am-pitsaganana no nanefeny nandrendreny azy fa nipetraka izy akatoerana mihitsy Andriamanitra amin'ity 21 jours ty anefy azy sy anefy anao alleloia amen nateka mafisika ho an'i Jesosy halleluia do mbola hiaraka anandratra favakintsika androany hoe azony izay Jesosy androany azony izay Jesosy mba ho tafatoetra eo amin'izany sitraponao izany mandrakariva indraindray mety mandalo situation tsika dia avotsitsika tampoka ny tanan'Andriamanitra fa andaontsika angataka amin'i Jesosy hoe tena azony izay Jesosy mba hijoro foana lava be ty taona ty mantsy dia fohy kely le 21 jours anomanana antsika anazy fa andaontsika tena angataka amin'i Jesosy hoe amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia tena azony izay mba tafajoro amin'izany sitraponao zany amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia mangataka izay mba tena hiazona ny tananay ianao Jesosy tsy hamototra anay ianao fa hitahiry any mandrakariva ianao Jesosy mba ho hijoro ao amin'ny sitraponao izay ay anetry teny izay ay andeha amin'ny fahamarinana mandrakariva hijoro amin'ny marina Jesosy hijoro anao mandrakariva ho modely amin'izay rehetra atao mba ianao no hita taratra eo amin'ny fiainanay Jesosy fa tsy izay intsony no hita dia tsy izay intsony koa no velona Jesosy fa ianao no hisandratra eo amin'ny fiainanay halleluia mangetaheta ianao aiza variana fa tena mifantohy ianao midira ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra hoento fifantohanao miazaha mihitsy mifantoka androany aiza velona zavatra mandalo no ampitoetra amin'ny fifantohanao fa tena hoe mifantohy ianao amin'Andriamanitra mba handray ny anjaranao ianao androany Jesosy tena mangetaheta nge zay Jesosy androany mangetaheta ny fonay tena hoentinay eto anatrehanao ny etaeta lala ao anatinay Jesosy tsy tehanao an'le fahadalana taloha reny intsony zay Jesosy tena hoe te hiverinao amin'ny sitraponao zay Jesosy efa akaiky ange fotoana hiverenanao Jesosy tsy te ho isan'izay ho taveleto izany zay Jesosy fa te ho isan'ny miaraka aminao zay Jesosy azony ny fiainanay Jesosy azony momba anay rehetrarehetra Jesosy mba tsy ho variany zay Jesosy amin'izao tany fandalovana mandalo sy feno fahalotona feno faharatsiny izao fa ampianaro izay hibanjina sitraponao mandrakariva amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia hoento foana izay fany masina hoento izay fany masina raha mandeha any amin'ny lalana tsy izy izay dia tena hoe bitsio izay fany masina mba handehananay eo amin'ny sitraponao foana dia tena hoe mangeta hety izay Jesosy mangeta hety izay satria
raha ny herin'ny tenanay jesosy dia tsy ho vitanay zany ny tena mahatonga anay mangetaeta lalanao foana jesosy hoe hoento foana zay jesosy satria raha miaraka aminao zay raha ianao tokoa manjaka ao anatinay tsy ho disy lalana zany zay jesosy satria rehefa tena hoe anjakanao zay tarianao zay jesosy dia mitondra anay any amin'ny fahamarina ianao, mitondra anay any amin'ny sitraponao ianao, mitondra anay any amin'ny lalana mahitsy ianao jesosy ka tsy hivilivily zay fa hijoro mandrakariva ao aminao. Halleluja, sotra jesosy azony zay jesosy halleluja. Nasarotraza ny lalana mankany andanitrany nao fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy azakanay tsy hoany nasarotraza ny lalana mankany andanitrany nao fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy azakanay tsy hoany vizao andro sofort ny manolon tompo tsy emotravo fanaraka anay tano mafiao tompo dia irizo ao anay mandraky izay azony ny tanako raisony fiainako hoanao ireryao tompo azony zay jesosy azony ny fiainanay nasarotraza lalana makany andanitra nafisedrana tsy maintsy ho lalovako
fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Araka ny thème nentina tamintsika moa zany hoe izay no amin'ity herinandro voalohany ity dia hoe Kristy manjaka ato anatintsika. Alleloia. Fanontaniana no apetrako eto am-piandohana hoe tena etaetanao marina ve zany hoe Kristy manjaka ao anatinao zany? Mbola manam-potoantsika anitsiana an'ilay izy hoe tena etaetako marina ve zany? Tena materia ve zany hoe Kristy tena hoe manjaka atao anatiko zany? Sa thème manomeny pasteur Rodolphe ilay izy dia ao anaty fankatoavana ianao dia miara-mizotra mitondra-bavaka an'ilay izy? Sa tena etaetantsika marina ilay izy? Satria Andriamanitra mantsy tsy manao zavatra mifanohitra amin'ny etaeta marina anao zany. Izay mahatonga anazy miteny hoe sambatra ny noana sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Rehefa etaetanao ilay izy dia mamaly ny etaetanao izay mifanaraka amin'ny sitrapony Andriamanitra. Alleloia. Ao anatin'ity 1 andro-bavaka sy fadikany ity raha voatendry hoe anao partage androany dia mivavaka hoe Jesosy ahoana, inona ao anatin'izany hoe Kristy manjaka atao anatintsika zany, dia ny imazy hitako dia hoe tsika ilay tompontrano taloha, tompontrano taloha tsika dia nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy, dia rehefa nanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy dia tonga amin'izay ilay tena tompontrano hikarakara ny fananany. Dia ny ianao mety cuisinière gaz de feu ny tianao ao, fa rehefa tonga ilay tompontrano dia tonga amin'izay izy manala an'ilay de feu fa mametraka izay tena tiany atao ao. Dia ianao mety tsy manam-po hoe misy an'ilay misintona fanana reny, fa tonga amin'izay ilay tena tompontrano tsy mifanaraka amin'ny vision-ako ity. Dia tonga izy dia manaisotra an'ilay zavatra nataona teo varavarakely eo amboniny eo dia misy extracteur d'air fasolony an'ilay azontsika. Dia teo aho zany nietrehitra hoe dia ahoana zany Jesosy? Izay mihitsy ity 20 andro-bavaka sy fadikany ity, izay tiany Jesosy no ho atao eo amin'ny fiainantsika. Dia militsika miazona an'izay rythme izay, etaeta zany io dia mila tonga fiainana hoe manjaka atao anatiko Jesosy. Tsy anatsony ny fiainako fa an Jesosy ny fiainako. Kristy manjaka atao anatiko. Dia tsika zao teny hira hoe tany mafy a Jesosy tehirizo ao anao, fa raha misy krihitrala manakana an Jesosy tsy hitahiry ny fiainam-panahiko ao aminy dia esorin'i Jesosy iny na dia tianao ara ny kiraviravy eo amin'ny krihitrala. Azontsika misy tantara anankiray izay hoe marika toko 7 hatramin'ny 2 ho vakiako ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy dia mivaky toy izao hoe ary noho nivoaka Jesosy nakeny an-dalana, ary noho nivoaka nakeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray niazakazaka nanantona ka nandalika teo anatrehany nanontany azy hoe mpampianatra inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay? Jereo tsara, olona manatona an Jesosy te andova fiainana mandrakizay. Dia hozy Jesosy taminy nahoana no ataonao hoe tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. 9 fantaro ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajanona sy ny reninao. Ary izy tamin'ny mpampianatra izany rehetra izany efa nitandremako hatry ny fony mbola kely. Dia eo amin'ny fazy iny le tsika tompontrano taloha fantatritsika hoe zao ny mahasoa fiainantsika, zao ny tsy mety dia nalatsika arak'izay hitantsika sy voavakintsika tao amin'ny tenin'Andriamanitra sy fahafantarantsika an'Andriamanitra. Dia iny le nataon'ilay tovolahy hoe aza mitsangajanga, aza mangalatra, aza manambaka sy ny sisa. Fa eto amin'izay Jesosy le miditra tsehatra amin'izay mikarakara n'le etaetan'le olona. Dia eto amin'izay hoe ny 20 ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao. Mandeha any amin'dio izay rehetra nananao ka omeo malahelo dia ananarakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka. Ny fanontaniako tao anatin'ny zanamaky an'io andinin-tsoratra masina io dia hoe tena etaetan'le lehilahy tokoa ve ny andova fiainana mandrakizay? Azonareo? Izay mahatonga manontany hoe tena etaetako marina ve
le hoe Kristy manjaka ato anatiko, hoe tena mpanjaka nge zany Jesosy, mpanjakako Jesosy. Fa rehefa namaky an'io a dia tsy etaetan'le tovolahy, tsy mitsara azy akory, fa tsy tena etaeta le andova fiainana mandrakizay, satria raha tena mpanaraka an' Jesosy izy dia malala fa ny finoana an' Jesosy dia fahataterahan'ny fiainana mandrakizay ato anatiny. Izay mino ahy dia manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny izy Jesosy. Fa teto a tsy haiko na te azo doka amin'i Jesosy izy hoe tena mariny ty efa nanao zavatra maro ty tovolahy ty, dia lasa diso zavatra ray loha izy. Rehefa nikitihan' Jesosy ilay zavatra tena tokony ho amboarina dia lasa voasakana le tovolahy tsy afaka nanaraka an' Jesosy tsony. Dia za faly fa ao anatin'ny iraika amby roapolo andro bavaka sy vadikany ity, tsy izay teny tianao no omenanao, fa izay teny tiany Jesosy. Aleloia! Izay teny tiany Jesosy ahatateraka ny fiandrianana eo amin'ny fiainanao. Amen. Dia tao anatin'izany manamboatra Jesosy, manamboatra Jesosy manefy Jesosy tao anatin'ilay teny teo zao. Rehefa nandinika an'io teny io ihany dia zao ihany ny voaraiko hoe le zavatra teneny Jesosy ao anaty vavaka sy fivadikanina tsy zavatra sarotra be, fa zavatra vitanao le izy matoa asain' Jesosy ataonao zany aloha sa tsy zany raha tena hoe ao am-ponao le andova fiainana mandrakizay ka ny vie éternel rehefa omenanao ka maninona moa raha ty zavatra ty no alefany. Dia le ten'Andriamanitra androany tena mazava be. Ny azo nyraisiko tao anatin'iny ty moa zany teny natao anah fa tsy natao anareo, fa raha misy miaraka amiko ao anatin'ilay izy dia ndao hiaraka hanamboatra fiainana. Le tovolahy 2 minitra nresaka tamin'i Jesosy fa nikitihan' Jesosy ilay zavatra tokony esorina eo amin'ny fiainana. Ao anatina vavaka sy fivadikanina zany tena le zavatra kitihan' Jesosy ao mihitsy ny tokony esorintsika ao dia samy manana ny azy nefa tsika. Azo raisinao ao anatin'io teny io koa fa ny fahazavan'i Jesosy tsy ampy raha ny fahazavan'ny hafa ny anaisotra ny zavatra tsy mety ao anatinao ny ato anatiko, fa mila communion personnelle amin'i Jesosy ahatonga le fahazavan'i Jesosy ho tonga fahazavako, ka tsy ho resy lahatra fotsiny hoe tsy mety zay, fa convaincu hoe tena tokony ho alany zay dia mitolona ao anaty vavaka sy fivadikanina amin'izay ciblé zany le toetra ratsy dia mivavaka amin'izay mba hialan'le izy. Alleloia. Communion zany no voalohany tsy maintsy miombona amin'i Jesosy. Le lehilahy tonga teo amin'i Jesosy fotsiny fa tsy nanana communion teo amin'i Jesosy. Fa raha vao tsy ampy communion, raha vao tsy tonga fahazavanao fahazavan'i Jesosy dia tsy ampy hitaratra hitsilo ireo zavatra miafinafina any ambadiky ny fiainana any, dia mitovy amin'ny tsy namonjy fivadikanina sy vavaka ihany ianao. Inona ny antony amonjentsika vavaka sy fivadikanina? Mba ho tafavoaka ny andafy amin'ity taona ity. Mbola tsy zany le izy Kristy manjaka atao anatiko. Amen. Amen. Dia tao anatin'le toriteny eto pasteur Jao teo dia nisy tsy hoe nisy zavatra ndraisiko fa anisan'ny zavatra tokony hitsina atao anatiko susceptibilité. Susceptible, mora tohina. Misy raha vao misy sujet abordena kely dia lasa tonga dia ohatrany hoe very zany le fiadanana. Dia ity zao vavaka sy fivadikanina fa militsika mivavaka, ndao tsika hitsangana dia ndao tsika hivavaka. Tsy haiko hoe mivavaka velotsika any an-trano amin'ilay vavaka sy fivadikanina, samy ampy ny temps de repos. Fa mila mivavaka tsika. Dia za manokana zao susceptible, raha vao misy sujet anankiray zay resahana dia ohatrany hoe ohatrany tonga dia misy zavatra mibolongana be zany dia fa maninona ary. Dia izay zavatra izay mihitsy nefa ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo, iny le arena tokony ho amidy dia omena amin'ny malahelo. Iny le zavatra kitihan' Jesosy mba hampahazoaina ny fanjakan'Andriamanitra hiovako amin'ny toetra ratsy, hiova ho toetra tsara. Dia tonga eto ahako eto anoloan'ny alitara masina hitondra ny fiovako sy ny etaetako hoe Jesosy ty susceptibilité ty hoentiko eto anatrehanao, ndao tsika hivavaka. Raha ao anatin'izany ianao dia hoeto mambavaka koa, aitsio ny sujet de prière anao, family ianao tena hoe Jesosy hanjaka ao anatinao
ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka fa niteny taminay ianao teo Jesosy teny taminay ianao tao anatin'ny toriteny izay nampitondrainao amin'ny pasteur Jao fa ny fo susceptible dia tsy mampahazo ainanao eto amin'ny fiainanay Jesosy ampio zahay tena tia Jesosy manaiky an'izany fa tsy mety zany mora tohina indraindray mora miakatra indraindray tonga dia miteny marary rehefa le sujet anankiray ny resahany Jesosy tsy vitako zany fa ovao amin'ny anaran'i Jesosy omeko anao ny fiandianana eto amin'ny fiainako mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen mitya fa mafy aho an Jesosy tain'i Jesosy daholo tompoko afaka mahazo toerantsika amaky tantara anankiray tsika ao amin'ny Lioka 7:20 ny andiny voalohatra amin'ny 10 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny hoe Jesosy niditra ka nandeha namaky an Jeriko ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamory hetra sady nanan-karena ary nitady ahitan Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy dia niazakazaka ny aloha izy ka nanakaiky aviavy izahan Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izy ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandraka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly ary raha nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanoty izy fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany ary hoy Jesosy taminy anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa 10 fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very amen jereo tsara ao anatin'ny tantara izay vakitsika teo ny fionan'ny Lazarosy tamin'i Jesosy rehefa niona tamin'i Jesosy Lazarosy dia tsy voamaika rehefa niona tamin'ny Jesosy Zakaiosy dia tsy voamaika hoe nitohy tamin'ny fanaony izy fa ny zavatra nafoiny ny antsasaky ny fananana ozy izy dia nomeny malahelo ary nanonitra avy efatreny izay nalainy tamin'ny fanambakana izy nafony rehetra izy ary tsy nitazona na inona mba hoe hitsinjova ny vody andromerika tsy nisy familiana izay zavatra nasain'i Jesosy nataony teto zavatra nataony Zakaiosy fa izay rehetra nasain'i Jesosy nataony dia nataony hitantsika ny zavatra niraisin'ny Zakaiosy fa vao niona tamin'i Jesosy izy dia nafoy izy etsy an-daniny nefa ny mpianany olona efa mpiaraka amin'ny Jesosy mahafantatra an'i Jesosy ny zavatra nataon'izy ireo ozy izy ny ten'Andriamanitra vakitsika teo dia nimonmonina izy ao anatin'ny vavaka sy fifadikana mandritry ny 120 andro Jesosy dia sary-piaro amin'ny mesazy ampitaitsika amin'ny manodidina antsika amen sary-piaro izy satria mielohan'ny zarantsika sy ny mielohan'ny torintsika mielohan'ny andehanantsika mielohan'ny hamaky vakitsika ny taona 524 dia te hanamboatra antsika tsiraray avy izy sao mbola le karazana mpianatritsika mpimonomonina efa teny efa renay zany efa tamin'ny ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo misy ny sasany amin'ity taon'ity vao hiditra anatin'ny vavaka sy fifadikana misy efa nanomboka tamin'ny 2003 sao le message mbola ataontsika hoe forteresse tsika taloha ihany andeha hoentsika hamaky vakitsika ny taona 524 sasainao dia mitondra message velona ho amin'ny manodidina antsika ho amin'ny ankonantsika ho amin'izao tontolo izao dia nitoetra an'i Jesosy ao anatintsika ka ao anatin'izany hoe vavaka 120 andro sy fifadikana izany ndaontsika tena hoe hitiravy mba tena ho matiny amin'ny tenantsika mba tsy ho soratra vakitsika tsony le hoe Kristy mivelona atao anatintsika fa na ny fijorontsika raha dia efa ampy filazantsara ho an'ny hafa amen amen ndao ny message ho véhiculentsika amin'ity taon'ity araka ny fampatsiahivana me mpanompon'Andriamanitra teo hoe Kristy manjaka atao anatiko mba tena ho tanjona iraisantsika izany hoe manjaka atao anatintsika Kristy amen
amen. Ny fanompoana sy ny mesazy amin'izao fotoana izao dia lasa miopana, lasa mivoana amin'ny resaka hoe ositra, ny resaka fitahiana, resaka materiel. Ny fahamarinana nefa dia izao Andriamanitra tena saro-piaro amin'ny hafatra izay hoentintsika, mba ho hafatra pura no hoentintsika, ho fiankofana marina no hoentintsika, satria Andriamanitra dia mitady pekoaka marina. Tian'Andriamanitra tsika hifantoka sy hanome lanja tanteraka an'izay zavatra efa nomeny antsika. Tsy sentiment ny ifandraisantsika amin'Andriamanitra fa ny fahamarinany. Amen. Tonga ny an-trano tao amin'ny Zakaiosy Jesosy hitady sy hamonjy ny very ozy izy ny tenin'Andriamanitra nahatongavany tao. Tao aorianan'izay no nahafoizan'ny Zakaiosy ny toetrany, nahafoizany zavatra rehetrarehetra izay nalainy tamin'ny tsy marina. Toetran'i Jesosy koa no mila avoakantsika. Tanjona ho amin'ny famonjam-panahy fa tsy tanjona ho amin'ny fanangonan-karena. Ohatran'ny Petera rehefa niona tamin'i Jesosy, efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny hafatra androany teo, dia hozy izy Jesosy taminazy hoe andao fa ataoko mpanarato-olona ianao. Fa Jesosy tsy niteny taminazy hoe ndao amidio le trondro azonao tanatin'ny sambo anankiroa dia zaraintsika sainao 50-50. Tsy izay no nataon'i Jesosy, fa ho amin'ny tanjo mpamonjam-panahy foana, izay foana ny hafatra amen'i Jesosy. Dia ho antsika eto koa, ninona hafatra ampitondrain'ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay hatsangany eto, dia ho amin'izay tanjon'izay. Daontsika ao anatin'ity 120 androm-bavaka sy fifadikan'ity hitandrina ny révélation izay avoakantsika, ny message izay hoentintsika eo anivon'ny ankonantsika, eo anivon'ny fiarahamonina, eo amin'ny mpiara-miasantsika, eo amin'ny olona izay mifaneraseratsika amintsika, mba tena haneho izay révélation, qualité de révélation andrasan'i Jesosy amintsika senao izay. Amen. Tiakotsika senao androany hitsangana. Tao anatin'izay teny izay dia minao fa misy zavatra niraisinao anatiny hoe andaontsika andinika ny fotsika hibebao eo anatrehan'i Jesosy raha ohatra ka enao mihitsy le ny véhicule message ampivily ny fifantohan'ny olona tsy ho ao amin'i Jesosy, tsy ho ao amin'ny famonjam-panahy, fa ho ao amin'ny zavatry ny nofo, ho amin'ny zavatry ny tany. Dia ndaontsika tena hivavaka androany hibebao eo anatrehan'i Jesosy raha tena hoe enao no ny véhicule message diso, enao no lasa misarika ny olona ho any amin'ny hoe Jesosy mpanasitrana. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe tsara kokoa Andriamanitra mahafantatritsika hoe misy Andriamanitra fa tsy ny zavatra ataon'Andriamanitra, tsy ny asan'Andriamanitra. Asan-dratoarany vavaka ao androany ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'izao 120 androm-bavaka sy fifadikan'izao nitondranay Jesosy ny fibebanay marina eto anatrehanao. Raha izahay mihitsy Jesosy nijoro naneho message diso tamin'ny manodidina anay, tamin'ny zanakay, tamin'ny ankonanay, tamin'ny ray tapo, tamin'ny ray aman-dreny, tamin'ny mpiara-manompo, tamin'ny mpiara-miasa, eny Jesosy tamin'ny mpiara-monina aminay, ny amin'izany qualité ana révélation mahakasika anao izany dia mibebaka eto anatrehanao izay. Mifony izay Jesosy satria tsy natao hitory Jesosy mpanao zavatra, mpanasitrana, mpamaolana, mpitondra manome harena zavatry ny tany, fa tokony hitondranao Jesosy hivéhicule le messagenao tahaka izay nandraisan'ny Zakaiosy ianao. Nafoy ny faharatsiana rehetra izy, nantakalony izany Jesosy rehefa niona marina taminao izy. Bebaka izay Jesosy raha tokany fijoroanay, na tonga ny olona ny vily lalana tamin'ny filazantsara marina tokony nitoriana tamin'izy ireo. Mamindrafo aminay Jesosy androany atao anatin'ny vavaka sy fifadikana dia ento anatrehan'i Jesosy koa ny fonao mba hifantoka aminy manomboka androany. Vavaka izay Jesosy mba tena hifantoka aminao ny fonay tsiraray avy, tsy hifantoka amin'ny zavatra mety afaka ataon'ny tananao, mety afaka ampiasainay ny lohalikay andrahana anao sanatria Jesosy fa mifantoka izay amin'ny maha izy anao. Raha mbola hainao ilay karazan'olona hoe tsy resy lahatra tsara ianao hoe tena niona tamin'i Jesosy marina, nisy anadato ny jorovavolombelona tamin'ny fanombohan'ny fotoana hoe rehefa nangeta eto izy hiona marina amin'Andriamanitra,
niona tamin'i jesosy dia niseho tamin'i jesosy. Tsy voatery hoe fasafasy nionanao amin'i jesosy, fa rehefa mifankahita amatoetra amin'Andriamanitra ianao dia izay ianao natao hoe niona marina tamin'Andriamanitra. Eto anatrehan'Andriamanitra ny fonao androany, ny fiainanao manokana androany, mba tena hisy fionana marina amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka 120 andro sy fifadikanana, mba tsy ianao ilay taloha intsony ny veriny ary ho voatahiry sy voatazona izany manomboka androany. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka izay Jesosy. Raha mbola tsy nanana fionana marina taminao izay tsiraray avy androany, fotoana mamety androany Jesosy akasio ny fonay, aoka izay tsiraray avy Jesosy tena hoe ahita ho revele ato anatinay Jesosy ianao, mba tena hiainanay Jesosy izany hoe fionana marina taminao, ahatonga anay Jesosy tsy tahaka an'izay nidiranay tanatin'ny 120 androm-bavaka sy fifadikanana nivoanay ao anatin'izay Jesosy. Fa olona voaovy izay, olona niona marina taminao izay, olona nanadino ny lasanay izay Jesosy, fa handeva vao hiaraka aminao indray. Mankasitraka anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitety tanana mafy, alaisantsika ny mpanafin'Andriamanitra. Tahiny Jesosy daholo tompoko, manasanao azo toerana. Ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto androany dia ao amin'ny ohabolana 23, ohabolana 720 dia rehefa hitintsika izany dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, atolory ihany fonao, ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Amen. Ao anatin'izao 21 journa fifadikanana, 21 journa fifadikanana, vavaka fifadikanana dia izao mangataka amintsika Andriamanitra hoe mba omeo anahy fonao. Ny antony dia izao hoe Andriamanitra tsy manery olona izany izy, fa ny zavatra rehetra ataony eo amin'ny fiainanao dia safidy ilay izy. Ary Andriamanitra tena mirespekte safidy be mihitsiny. Misy zavatra be dia be tiany atao eo amin'ny fiainantsika amin'ity taon'ity manomboka izao, matoa izy miteny hoe avela ho anjaka ao anatinao. Misy zavatra tiany atao, manana programa ho anao izy, manana programa ho anahy izy, fa tsy afaka manao ninnininy Jesosy raha vao tsy manana akse ao anatin'ny fotsika izy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy afaka miaradio ny anankiroa raha tsy mifanaiky. Ianao izany raha ohatra ka hiditra ao anaty communion dia tsy possible mihitsy raha vao tsy omenao an'Andriamanitra ny fonao. Lasa superficiel fotsiny ilay izy. Fa ny fotsika, ozy izy Andriamanitra hoe tandremo io fonao io, tandremo io foana ny anazy ny tena mahasarotiny azy. Tandremo fonao fa avy ao ny avy ny aina. Raha misy problème zany ny fonao dia misy problème ny fahavelomanao. Dia ao anatin'izao vavaka sy fifadikanana izao dia mangataka amintsika Jesosy atolory azy ny fotsika, atolory anazy ny fonao. Fa rehefa azon'i Jesosy ny fonao dia anazy ny fiainanao, fa tsy afaka miditra amin'ny fiainanao izy raha vao tsy anazy ny fonao. Ao anatin'ny fotsika ao misy ny fihetsem-po. Matetika ny mahadiso antsika ao anatin'ilay fihetsem-po. Ao daholo tezitra, sorena, miala, miavonavona, ny inona ilay karazana toetra ilay tena andoalentsika ao anatrehan'i Jesosy. Jesosy non kosa aloha fa vita ty 21 jours ty mba hafandray amin'izay ny voka eo. Avy ao anatin'ny fo ilay izy, fa tsy afaka manao forcine Jesosy satria mila anao aloha manao officiel mihitsy Jesosy ty ara le fo dia raisiny officiel koa ilay izy ok, raisiko ny fonao. Misy zavatra anankiray raha ohatra ka omeko mofo zao, ohatra omeko mofo koloina ty mofondry dia taitaitra teo ato hoe hoe ty aloha fa asiako doberiana fa ohatran'izany mahafinaritra anahy.
jesosy tsy miteny hoe ataovy tsara be aloha ny fonao vao omeo anà le izy, satria rehefa eo amin'i jesosy ny ratsy afaka miova ho tsara be mihitsy. Tsy mampaninona anazy izay toerana ny anjeranao taloha, tsy problème n'izany, tokana ny ilainy omeo anazy ny fonao, mangetaeta ny fonao izy. Re zavatra rehetrarehetra ny tenenina teo reo mila ny fonao disponible le izy. Jerentsika nge ao amin'ny bolana 23 io ihany ao amin'ny 9:12 dia manao an'izao hoe ampiekeo famaizana ny fonao izy, sy teny pahalalana ny sofinao. Izany hoe rehefa omenao an'Andriamanitra io fonao io dia anomboka mola volanao amin'izay izy, anomboka mola volanao amin'izay izy, dia anefy anao amin'izay izy, dia ampafantatra anao hoe zay zanako, tiany mbola tsy mety amin'ny ataonao ao anatin'izay fotoan'izay izy no mitaizanao, ao izy le manafina anao satria efa nanaiky ianao. Raha nytenenina hoe Eli ndany ianao makany morony renirano Kerita, rehefa tsy nanaiky nakany Eli dia tsy afaka nafenina, fa mila mifanekenao le izy. Rehefa manao zavatra miaraka amin'Andriamanitra dia aza manao zavatra miaraka amin'Andriamanitra, tsy miaraka amin'ny fanekenao safidinao zany. Tsy miforce zany Andriamanitra, tsy miforce mandrakizay zany, tsy miforce izy. Tadidiko nisy olona nijory vavolombelona nakany an-danitra izy dia nanontaniany Jesosy hoe hiverina ianao sa tsy hiverina? Aty an-tany zany, tantara tena nisy zany nijory vavolombelona tato amin'ny Ashvekel zany olo zany, efa ela be. Dia sanganianao izy satria tiako be aty, nefa ny ohatra ny napahita an'Andriamanitra na fianakaviako dia malahelo azy hoe tena mbola very ny fianakaviako, nefa tena tsy foko ilay aty an-danitra fa tsara loatra. Nanontany any anjely aho hoe inona ny atao amin'izany? Tsy mamaly, tsy miteny, tsy mivolana ny anjely. Efa ela be izy dia nozy izy izao ary allo hiverina, dia nitsiky Jesosy. Toy izy hitanao mahatonga andreo anjely ireo tsy niteny, satria iza mila ny safidinao, omeo an Jesosy ny fonao. Rehefa azo ny fonao dia lasa izy manjaka ao, izy manao izay tiany atao ao, dia ekeo le izy ampanekeo famaizana ny fonao. Tsy mahafinaritra zany teo misy zavatra mandalo be dia be dia hoe misy famola volana dia hoy za mantsy amin'ny pastor Romi hoe allo loakisako ty rideau ty arary le izy, fa zay kotiny dia vidiny, tsy problème zany. Inona ny objectif atsika ao anatin'le izy? Mba hiombona amin'Andriamanitra amin'izay, mba hiombona amin'izay fa tena efa leo nareo hoe tsy leo be mihitsy. Tena manao an'izao dia miverina ohatr'izao, dia manao eto dia miverina eto, dia indray eo am-pitoerana manao an'izao fotsiny, fa tsy mandroso. Satria maninona? Tsy mety omentsika an' Jesosy ny fotsika. Ozy pastor Hery hoe tamin'ny 2003 ozy izy efa nisy nanomboka na fadikanina. Toy izao hoe Jesosy eo misy zavatra be dia be zao nentiko ambavaka tamin'izany, mbola hoentiko izao ihany. Satria maninona? Satria meko tsara an' Jesosy ny foko. Androany tena manapa-hevitra, tena raiso ny fanapa-kevitra, décision hoe Jesosy atolotra anao ny foko. Dia rehefa atolotra an' Jesosy ny fo dia tsy raisina tsony hoe ento aty kely fa ohatra ny misy manome lagy ary allo anaovako azy kely fa rehefa avy eo averiko any aminao ihany io. Allo tsy izay tsony. Ny problème manko tsika ny vomafy ao anatin'iny fa tsy Jesosy. Jesosy maharo-po be izy, be fitiavana. Preuve mbola velinaina amin'izao dia mbola mindrano fo, mbola tsy miditra ao anatin'izay vavaka sy fifadikana 21 jours indray. Tsy maninona mety misy fotoana eny an-dalana mety mipotra kely ihany le izy, fa rehefa tonga saina ianao hoe Jesosy izay le izy, aza tsy mila an'izay tsony. Miady amin'ny tenanao amin'izay hoe non, tsy lalana tsony aty fa za fa an Jesosy dia nameko an Jesosy ny foko. Dia aza manamelo tena ao anatina zavatra mety indraindray, fa mandrosoa foana. Avozy foana Jesosy ameko ny foko, fa tena lasa an'io farany.
lasany eo farany possible mety hoe vita ny 21 jours tena hoe ho lafa mihitsy ianao mety possible vita ny 21 jours mety mbola misy kely fa toy izy foana lalana aza manaiky mihitsy ndana foana mandroso raha mbola omeny jesosy tombonandro ianao tsy problème ninina zavatra misy mitranga avy alao andalo daholo amin'izay koa jerevanao hoe hatray zany ny toe-poko hoe hatray zany ny toe-poko miatrika an'izany taloha raha vao zany atao an'izany tena non fa zao tsy zany zany tena fifaliana mihoatra noho ny fifaliana izay mety fantatrao andao tsika hivavaka mitsangana ozy ny tenin'Andriamanitra aminao bola 23:15 hoe anaka ozy izy raha endry ny fonao dia ho falo ny foko ozy izy dia ny foko na veriny indrola izy anaka raha endry ny fonao dia ho falo ny foko ozy izy andao tsika vavaka tsotra be zany hoe Jesosy oke tena manaiky atolotra anao ny foko zay fotsiny le tadiavana zay fotsiny fa ataovy tapa-kevitra tsara aloha ianao sao dia manolotra fotsy tapa-kevitra dia zay le problème raina tsara indrindra ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra betsaka fa na dia ratsy ary zay tsy mampaninona anao zany zanako omeo anao fonao sange te anao zavatra tsara be ao amin'ny fiainanao manana planina tsara be ao amin'ny fiainanao Jesosy manaiky eto ampilipitra manaiky ameko anao ny foko Jesosy tena raiso ny foko aoka ianao anjaka sy anapaka eo amin'ny fiainako Jesosy tsy te anao zay tiako tsony hafa zay tianao tena mifona tena mibebaka mamelany elokay rehetra tsirairay avy aoka zay tsirairay avy samy anolotra ny fonay za raha mivavaka eto Jesosy ny foko no atolotro fa za tsy afaka anolotra ny fon'ny olona ho anao fa ny tena no afaka manolotra ny fony ho anao Jesosy aoka ny fanahinao hiasa mahery ao anatin'ny tsirairay avy ho resy lahatra tanteraka hoe tena tsy vity ty raha tsy atolotra anao ny fo satria mba ho falo ny fonao mambe zany Jesosy raiso ny fonay atolotra ho anao ny fonay Jesosy voninahitry ny anaranao ny fiainanay dia rainy ianao dia ankalazaina dia mena voninahitra misandrato ny fiainana tsirairay avy amin'ny mahampanjaka anao saotra Jesosy eo amen Alleluia tena ataontsika hanolotra ny fotsika ho an'i Jesosy ataontsika hikambana amin'ny Jesosy tena hoe zany ny tanjontsika ataontsika angataka hoe tena hoe Jesosy hoeto izay menainao fonay dia hoeto izay amin'izay ilitianao hoeto izay hitsangatsangana miaraka aminao amboary izay tena hikambana aminao tanteraka alleluia Andriamanitro Andriamanitro ianao mangetaetanao ifanaiko manigana ninufoko idwasanjajwana nitanahu tumitano mainze Jesosy mitadi hurana niotanuriza uyatanjagwana deitutafanadija getaminawai manipufunijai manaonenanuveluna tupunyanya sifana wetumiakata situya wankamina teitanawa yesananinaisha kaniti
ao anatin'ity première semaine ity ny mivavaka tsy fifadikanana dia ny taimantsika dia hoe Kristy manjaka ao anatintsika. Amen. Izay foana ny voizina satria izay aloha izany dia misaotra an' Jesosy ny amin'ny fitiavany sy ny famindrapony mbola ahafahana mizara indray amin'ity an'ity. Amen. Nisy fotoana tena nandinika hoe nisy zavatra izay nitondran'i Jesosy anahy dia tiako zaraina amintsika ilay izy. Omaly tena nandinika teny izay dia ao amin'ny mpitsara ilay izy tsara 10 dia raisintsika manomboka eo any 9 ka hatramin'ny 9 aminaran'i Jesosy mivaky toy izao ny teny. Ary ny zanak'Israely dia nanao izay ratsy teo amin'ny mason'i Jehovah indray ka nanompo ireo Baly sy Astarta sy andriamanitry Siria sy andriamanitry Sidona sy andriamanitry Moab sy andriamanitry ny taranaka Amona ary andriamanitry ny Filistina. Dia nafoy an' Jehovah izy ka nanompo azy. Dia nirehatra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy teo an-tanan'ny Filistina sy teo an-tanan'ny taranaka Amona izy. Ary nampahory sy nanorotoro ny zanak'Israely ireo tamin'izay taona izay. 12 taona no napahoriany zanak'Israely rehetra izay tao an-dafin'ny Jordana tany amin'ny tanin'ny Amorita ny Gileady. Ary nitan'ny Jordana ny taranaka Amona mba hiady koa amin'ny Joda sy ny Benjamina ary ny taranaka Efraima koa dia nahantra indrindra ny Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny taranak'Israely ka nanao hoe efa nanao taminao izahay satria efa nafoy an'Andriamanitra ka nanompo ireo Baly. Ary hoy Jehovah tamin'ny zanak'Israely, moa tsy efa namonjy anareo tamin'ny tanàn'ny Egiptiana sy ny Amorita sy ny taranaka Amona sy ny Filistina va ao? Ary napahory anareo koa ny Sidoniana sy ny Amalekita ary ny Maonita ka nitaraina tamiko ianareo dia novonjeko tamin'ny tanana. Nefa ianareo nahafoy ahy ka nanompo andriaman-kafa, koa izany kosa no tsy amonjeko anareo intsony. Mandehana ka mitaraina eo anatrehan'Andriamanitra efa novidinareo, aoka ireo hamonjy anareo amin'ny andro fahantranareo. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'i Jehovah, efa nanoto izahay, ataovy aminay izay rehetra sitrakao, kanefa mba vonjeo ihany izahay anio. Dia nanary ny andriaman-kafa tao aminy izy ka nanompo an'i Jehovah, dia tsy nahatsindry ny fanahiny intsony Jehovah noho ny fahantrany Israely. Amen. Ao anatin'ity vavaka fifadikana 12 andro ity dia tian'Andriamanitra tsika hafoy ny zavatra rehetrarehetra aman'Andriamanitra. Amen. Teo izy ny Baiboly ny zanak'Israely nafoy an'Andriamanitra, nefa nampahitan'Andriamanitra fahagagana be dia be, efa noentin'Andriamanitra nafahan'Andriamanitra ry zareo. Dia naninona mbola lasa indray ry zareo nanompo andriaman-kafa satria maninona tsy ampy fiombonana tamin'Andriamanitra. Raha vao tsy ampy fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia lasa nofo no mibahana. Teto nanompo izy n'Andriamanitra Baly. Tsy Andriamanitra Bala ihany, tsy Bala ihany ny tompony fa nisy Andriamanitra maromaro raha nivakiantsika teo. Dia nefa eo amin'ny fiainantsika misy Andriamanitra kely be dia be izay mety hoe tiantsika noho ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Mety hoe tiantsika ny ankohonantsika mihoatra noho ny fitiavantsika n'Andriamanitra. Tiantsika misy zavatra tena ianao mahalala izy, misy zavatra tianao indrindra mihoatra noho ny fitiavanao an'Andriamanitra. Nefa n'Andriamanitra tena saro-piaro. Ozy Andriamanitra hoe ndana ozy izy. Andriamanitra ne manome choix antsika. Andana topoy fa izay zany aloha izany zao mampety anareo dia topoy. Kanefa Andriamanitra raha tsy tonga saina ny zanak'Israely nanary ozy izy, nanary ny Andriamanitra izy rehetrarehetra, fa tongavan-tsaina izany teo amin'ny zanak'Israely. Izay Andriamanitra vao nanina ozy izy, nanindry ny fony, izay Andriamanitra vao niditra tsehatra. Tadio tsara fa raha mbola misy zavatra fikirintsika any anatintsika, tsy afaka hiditra mihitsy Andriamanitra. Tsy afaka hanapaka eo amin'ny fiainantsika mihitsy Andriamanitra. Izay ilay hoe Andriamanitra manjaka ao anatintsika, tsy afaka hanjaka ao anatintsika mihitsy Andriamanitra. Raha mbola misy
andriamanikafa ny anatintsika tena entoanatrehan'andriamanitra amin'ny fotsika androany tena aleontsika tena hoe andinika amin'ny fiainantsika inona le izy ianao mahalala an'le izy ao amin'ny galatiana 5:17 miteny ten'andriamanitra hoe nofo ozy izy manohatra ny fanahy dia ozy ny ambaran'ny baiboly hoe fanahy ozy izy mety ihany fa nofo ozy izy tsy manan-kera. Izay mahatonga antsika mila tena miditra ao amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra amin'ny alàna fiasa fanamasina ao anatintsika hananantsika hery. Izay ilay hoe Andriamanitra manjaka ao anatintsika hananantsika tena hoe tsy tsika intsony mivelona fa Kristy mivelona ao anatintsika. Mila tsika tena manaisitra izay zavatra tsika everitsika hoe sarobidy indrindra eo amin'ny fiainantsika mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra. Misy fotoana mpanompon'Andriamanitra ny teny foana hoe God first ozy izy, Andriamanitra voalohany. Dia mandinitentsika ao anatin'izao fiombonana vavaka sy fifadikana izao hoe tena voalohany tokoa ve Andriamanitra? Sa tahaka ny zanak'Israely mbola nanomponompo zavatra fa ohatrany hoe ny zanak'Israely izany mihevitra hoe lolo hanompo an'ity dia sady hanompo an'Andriamanitra fa Andriamanitra saro-piaro izy. Non izy Andriamanitra. Na nareo manompo an'io Andriamanitra izy io, na nareo na mitodika amin'Andriamanitra. Tena saro-piaro Andriamanitra. Saro-piaro ny fiankofantsika Andriamanitra. Saro-piaro ny fitodiantsika amin'Andriamanitra. Dia anjarantsika manapa-kevitra. Nanapa-kevitra ny zanak'Israely vao afaka. Nanapa-kevitra tsy Andriamanitra koa ilay eo Andriamanitra. Nanapa-kevitra izy vakio tsara amin'ny Baiboly. Nanapa-kevitra izy vao afaka tamin'io nanaisitra. Ary io daholo ireo bala rehetrarehetra Andriamanitra hamoana, Andriamanitra tsiry, Andriamanitra tsizy rehetrarehetra. Fa tian'Andriamanitra tsika tena hoe iombona aminazy tanteraka araka izany mpanompon'Andriamanitra teo hoe mifonao meo an'Andriamanitra. Anona gaga fa fampitolo ilay tena. Tena hoe meo an'Andriamanitra momba antsika iray manontolo. Ao amin'ny Joba 2:2 fifankazarana amin'Andriamanitra, mifankazara amin'ny tsy toy ianareo dia hiadana. Izany hoe tsy toetra ho azy eo amin'ny fontsika ny fiadanana raha tsy mifankazatra amin'Andriamanitra tsika. Dia tsika manapa-kevitra mila ny tena hoe ndaontsika tena hitondra ny fontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tena hoe esoriko za koa anatin'izany teny izany. Inona mety tiantsika. Nisy fotoana tena tadidiko mihitsy ny za joroko vavolombelona kely alohan'izay nisy fotoana mbola tsy niasa izany dia rehefa hoe hiasa amin'izay dia somary mafy kely amiko ilay hoe ohatrany hoe efa zatra foana mifankazatra amin'ny vadiko dia laza izay miaraka mamonjy sekoly, mamonjy fotoana fanatrehana dia efa hoe itony vita sekoly izany dia miaraka monjy ohatr'izany. Nefa nisy fotoana anankiray tsy izay ilay izy fa tena hoe tia aloha izany ny hitondran'Andriamanitra. Tao anatin'izay tena mafimafy kely tamiko ilay izy. Dia eo amin'ny fiainantsika mbola mamena ihany ten'Andriamanitra hoe ndaontsika tena hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Ninona ny zavatra tsy izy rehetra. Everitsika hoe mety ilay izy ka ilay izy kosa ny tena izao hoe nefa ilay izy efa tena tsy izy. Raha misy ozy izy ny Baiboly tiantsika mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra dia tadio fa tsy izy izay sampy ny anaran'izay. Fa tena ndaontsika tena hivavaka tsika androany mitsangana amin'ny toerana misy anao dia hivavaka tsika ndaontsika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Tena hibebao fonao iray manontolo hoe raha nisy zavatra nataona sarobidy mihoatra no fitiavanao an'Andriamanitra dia ento anatrehan'Andriamanitra fonao andrany dia asandrato vavaka. Ray masina rainy tsara indrindra makasitraka sy mamey voninahitra anao izay misaotra ray io ny amin'ny fitiavanao anay Jesosy satria mbola manaitra anay ianao ny amin'ny teninao, ny amin'ny iverenanay aminao Jesosy. Raha nisy Jesosy zavatra nataonay sarobidy mihoatra no fitiavana anao dia bebaka eto anatrehanao izay Jesosy. Ifona anay izany Jesosy mety namenay lanja noho ny fitiavana anao dia mangataka izay Jesosy tena aoka famindraponao atratrana tsirairay avy Jesosy amin'ny teny ity. Tario mandrakarivo izay Jesosy amin'ny alalan'ny fiasafana masinao. Fenoy foana izay Jesosy eo amin'ny fiainanay. Fenoy izay ampitoero ty amponay Jesosy fiadananao.
fa zany jesosy tena mahatsara ny fitoeranao aty anatinay jesosy dia vavaka izay jesosy tena aoka ianao hiasa eo anivonay tsirairay avy dia mankasitraka ray amin'ny aran'i jesosy amen. Anandra-bavaka faharoatsika ny vavaka sandratsika faharoa dia izao hoe manjaka jesosy ao am-ponay, manjaka jesosy ao anatinay. Aoka ianao tena ho voalohany eo amin'ny fiainanay, aoka ianao jesosy tena azoainao tanatinay jesosy aoka tsisy ninninona ho tafasaraka anay aminao dia asandrato ny vavakao. Ray masina raina tsara indrindra ankehitriny izay jesosy dia mitondra ny fona etana atrehanao jesosy vavaka izay jesosy amin'ity anio ity aoka tompo tena ho anao izay jesosy tena anjakanao izay jesosy aoka tsisy ninninona jesosy atafasaraka anay aminao, aoka tsisy ninninona jesosy angalatra ny fifantohanay aminao, ampio izay mba tena hoe ameanao lanja mandrakariva, ameanao oloha laharana eo amin'ny fiainanay mandrakariva. Manjaka jesosy eo am-ponay tsirairay avy jesosy manjaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy tompo mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velamasina sy manan-kery va Nazareta. Alleluia, amen. Afaka mipetraka atsika. Kristy manjaka ato anatiko. Faniriantsika rehetra izay tsy voandroany ihany fa nefa zavara mandalo nefa indraindray tsy manjaka izy. Dia izay moa tonga n'Andriamanitra amin'ity 21 jours ity dia n'Andriamanitra atsika hery ao anatin'izao 21 jours izao hivavaka hifadianana. Raha hijentsika ny fifadikanana moa hoe taiza anatin'ny fiainan'olombelona moa nisy izany hoe fifadikanana zany. Raha tany amin'ny Genesisy tamin'ny aron'ny Abrahama, Isaka, Jakoba, i Josefa nivavaka ny olona fa tsy mifadianana zany. Fa ny fifadikanana nanomboka tamin'ny Mosesy ary Andriamanitra tsy niantso Mosesy hoe dana mifadianana ianao, tsy dia izay ilay izy. Ary fatantsika tsara fa i Mosesy nanombony Mosesy mifadianana dia ozy ny Baiboly natsoandriamanitra izy ho any an-tenibohitra hoe mikarahty amiko aty ianao. Aninona omen'ilay tablety avy eo misy zavara be dia be namen'Andriamanitra zavara tokony ataonao izy namborany taberna kely zavara maro samihafa zany dia tao anatin'izay dia finaritra Mosesy teo amin'ny fanaitran'Andriamanitra adiny sakafo ao tanatin'ny 40 andro 40 alina tsy ninakanina tsy sotrano ozy ny Baiboly. Natsoan'Andriamanitra faharoa koa Mosesy dia mbola izay no nataony dia tsy indriny Deutéronomie 7 fa sady ny ankohaka izy no fadianina no fitiavany n'Andriamanitra. Dia fatantsika tsara fa Mosesy anisan'ny olona tena reharehan'Andriamanitra mihitsy hoe mifanatrehako izy satria hoana tena nisa zavara anankiray samba nitan'Andriamanitra tamin'ny olombelona hoe nisy olona nafoy fa manina mifadianina satria namono tenany ho an'Andriamanitra. Alleluia. Misy fitiavan'Andriamanitra zany ambadika fifadikanana ary hitantsika ihany koa Jesosy koa rehefa antsika mamaky ny Luka 2:2 sy ny Matthieu 2:2 dia Jesosy mifadianana 40 andro 40 alina. Avakino ny ten'Andriamanitra fa zao nambaran'Andriamanitra hoe rehefa feno fanahy Jesosy dia noetiny fanahy nakana ny hevitra izy nalainy devoly fanahy, zany hoe 40 jours zany Jesosy nalany devoly fanahy fa sy le nankitelo fotsiny zany fa iny zany tantsika ireo somary mafimafa 40 andro 40 alina nalainy devoly fanahy izy. Dia izy ny Luka 2:2 somary nitsindriny Luka 2:2 manao hoe nisafidy Jesosy tsy nihinan-kanina. Aty moa ihany Jesosy mifadianana zany hoe fanentsika amin'izao fotoana izao asiantsika mifadianana ohatrany hoe zavatra orany sasany versa hoe mifadianana anao fa tena mariny te ahitantsika Andriamanitra hoe fitiavana anatin'ity 21 jours ity dia hoentintsika mavaka rehefa avy eo ny fontsika hoe direktiva hoe mahatonga antsika fifadianana sa mbola tsy fitiavana aloha izay voalohany. Amen. Satria tena marika ny fitiavan'Andriamanitra ozy lesona zanako tamin'ny herinandro teo manao hoe ray andro dia manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 hariva. So dia ohatr'izay koa tsika fifadianana hoe amin'ny 4 izao fotoana izao efa tokony le zavara anankiray ve ohatra.
fa zao a rehefa tena fitiavana io fa jerevantsika ny fa ozy ny baiboly tsy natsiarinao na jesosy a raha sy tapitra le 40 jours 40 nuits satria ona fitiavana le izy mizaka tian'andriamanitra anaty 21 jours zao a tena hoe hitombontsika amin'ny fitiavana tsy handeha routine araka ny ten'andriamanitra teo zay noetiny mpanompon'andriamanitra teo hoe fitiavan'andriamanitra ary manarakaraka an'izay a dia niteny koa ny ten'andriamanitra hoe tany amin'ny boky ny Deutéronomie hoe nampandalovan'andriamanitra sy finanankanina ny zanak'Israely mba hitombony fanitretena zany hoe matoa andriamanitra mbola mampiditra antsika ao anatin'ny fifadikanana dia tian'andriamanitra hitombo kokoa ny fanitretena ao anatintsika ao anatin'ny tena sujet hoentintsika amin'ity dia ny fitombony fitiavan'andriamanitra ao anatintsika anankiray tsy le fitiavana le araka ny heverinao sy ny hevery koa zao ny fitiavana fa le fitiavan'andriamanitra io fa netiny pastery Aristote moa izy teo ny apahany iny rehefa miombona amin'andriamanitra anao a dia mitombo zavatra zay manarakaraka zavatra zay a tokony tombo zany fanatrententsika aorina zao 21 jours zao dia efa noetiny pasteura miamina koa ngamon'izay teo le momba ny fanitretena dia mbola afaka mamaky ten'andriamanitra anao fa naninona moa le tany amin'ny verina makany amin'ny Mosesy a fa maninona moa Mosesy le hoe niakaranakany iainao n'Andriamanitra misy zavatra be dia be tian'Andriamanitra tao dia tao anatin'ny vavaka fadikana tao na enono Mosesy ny zavatra programme Andriamanitra matoa Jesosy mampiditra antsika anaty vavaka fifadikana 21 jours misy zavatra tian'Andriamanitra hoenao sy hoeniko sy ataontsika marina antsika mivavaka tompo hoe ty toetra fa hoentintsika mivavaka ihany koa mba tena hitombo sensible amin'ny fontsika hainao n'Andriamanitra marina antsika ao anatin'ny 21 jours satria mety tsika zao hoe tompo croisade makatsy makaroa za mba isanao dia no tsara Andriamanitra aloha so dia mba zay fa zay tenen'Andriamanitra zay ny tsara indrindra amen hoentintsika hoe inona ny tena programmanao amiko le mahatonga anao araka le teny teo hoe Kristy manjaka ao anatiko le zavatra le niteneniny amintsika ny tanterantsika zay mampahazo aina fanjaka n'Andriamanitra fiainantsika tsy fanefena fa fampiasan'Andriamanitra antsika tena mila mpitombontsika ny fiainontsika Andriamanitra na tsy aro tsara asany dadidiny pasera jao fa ndray taona zany zay niaraka tamin'ny papa namangy fiangonana fa misy 10 taona maromaro zay namangy fiangonana zay dia resaka taminay izy hoe raha tianareo hitombo ny fiainoan'Andriamanitra dia tombo amin'izao raha misy olona miteny aminao azy mamaly mihitsy na dia lelalela be ao anatinao te hamaly a mangina foana anao na jazakely raha ohatra anatin'ny enim-bolana fa tena nay satria manomboka mampitombo ny fiainonao le izy rehefa tsy miteny ny vavanao fatantsika ihany koa mandeha ny fotoana fatantsika ihany koa le ten'Andriamanitra zay nambaram-panompon'Andriamanitra tamin'ny momba mpitsara toko 20 dia ny ten'Andriamanitra moa misy hevitra be dia be fa naninona moa ny ringanareo zanak'Israely 40 000 nareo satria rehefa nisy niady tamin'ny Gibeonita dia zao zava-nisy rehefa nisy niady tamin'ny Gibeonita dia efa vonona zareo hoe ndao hiakatra hiady fa mody manontanin'Andriamanitra dia rehefa ten'Andriamanitra kaly tao Joda aloha tonga dia 22 000 ny maty dia nandeha fandroa indray a efa nikonokona indray zareo fa mody mivavaka nasiana tomany ozy ny baiboly dia mandany ozy Andriamanitra fa mandresanareo inona zava-nisy 18 000 indray maty 40 000 zay dia fantelony amin'izay tsy nanao ninona tsony zareo fa mipetraka teo anatrany Andriamanitra ohatrany amin'izao fotoana izao nivavaka amin'ny fahadianana ny tomany sy nanontany teny hevitr'Andriamanitra hoe inona ny tokony ataonay andeha hiady amin'ny rahalahy nefa izay sa atsahatra zay le fiainon'Andriamanitra zay ny tadiavan'Andriamanitra vao sy eo fandresena amin'ity vavaka fadikana ty do tsika hivavaka androany anankitelo izy teo voalohany tena hoe hitombo ny fanetrentena anatintsika tsiraray faharoa manarakaraka izay zavatra zay hitombo ihany koa ny fitiavantsika Andriamanitra tena hoe alefa mivavaka antsika tena fitiavana fa tsy ohatran'ny fanafotony dokotera hoe ray maraina ray atoandro ray hariva tadidiko tsara nakany zay tsy pasteur njaka mahita amin'izao fotoana izao avy any amin'ny Morondava zay eo ianto ho ambadika eo efa simba ny tomobile anay avy any amin'ny Morondava dia nijanona teo mpiaviana teo Antsirabe dia sady efa miray maraina tamin'ny roa maraina dia mivavaka tompo arovo zay makatsy makaroa amen tsy nandiadiny iray nisy namany tomobile lasa ny kitapo lasa ny ordinateur dia efa niteny tamin'ny pasteur Rodolphe Papambe rehefa amin'izay hoe naninona nareo tsy mivavaka ozy izy dia ohatra mivavaka ihany zay fa tena marina efa tiatory fa mifomba ihany le mivavaka zany dia mivavaka lasa ny ordinateur lasa ny volanay tiako tena hoe
tian'andriamanitra tsika iombona amin'andriamanitra tena fitiavana ary itombo fanetrentenantsika ary farany tena hoe itombo ny fiainoantsika n'andriamanitra indrindra iten'andriamanitra amin'ity tsy 40 jours fa afiranaka matavela zay 17 jours tavela mba misofina fito amin'ny folo andro ienoantsika n'andriamanitra ao anatin'izao vavaka fatikanina zao hitsanganantsika ivavaka misaotra Jesosy ny amin'ny tombontsopasaovana mbola nomenao zay ny rahanao zay tompo hitokana hiafina ao anatin'ny vavaka fifadikanina mizavara tianao esorina ao anatinay dia nitoetra tsy mety ary ny zavara tianao ampitomboana ao anatinay ao anatin'izany ny fitiavana anao ny fitiavana ny eo fanatrehanao ny fitiavana ny fiombonana aminao ary ihany koa tompo hitombo isokatra bebe kokoa sofinay ienonao sy akatoanao oentina fiaina fantronao zao tompo amin'ity androany ity tompo anatin'izao vavaka fifadikanina zao tompo hiesitra ny fo vato tsy mety meno le fo ratsy tompony latsanindreo le tehiteny foana mijery hoe zao ny toerana misy ana zao ny taonako zao ny zavaranana koa dia tsy maintsy enona fa tena hitombo ny fiainona ianao tompo amin'ny fotoana rehetra ary manarakaraka izany tompo ampizy efa ny amasony tena feno etaeta lalina tompo tena ity anao tompo amin'izao indrindra moa izao vavaka fifadikanina zao afa ny fitiavana ianao tamin'ny 2024 nakany tompo ny fitiavananao amin'izao 2025 zao sy ny manaraka zany tompo napetraka na fiaina fanotronanao misaotra Jesosy fatra rehefa faly anao mahita ny amin'izao fotoana zao mangataka izay mangetaita zava-panazy sy fiombonana aminao makasitraka Jesosy io ho anao fakasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy tompo amen tehaka antsika ho an'i Jesosy alleluia rahapatsika sady afaka maso toerana fifadikanina androany dia minao fa tsy ho diso zavatra aleloia ianao fa miovy ianao mianaran'i Jesosy alleloia misy ten'andriamanitra amin'joela toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo vaky toy izao mianaran'i Jesosy ko na dia ankehitriny aza androany zany aza miandro hoe tapitra ny raika amin'ny roapolo andro ko na dia ankehitriny areo sisy dia manino verena ampy amin'ny fonao rehetra ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana ary ny fonareo no tsiaro fahazan'ny fitafianareo ary ny verena amin'ny Jehovah-Andriamanitra reo fa hamindra fo sy mianatra izy maro-po sady be famotra-po ary manenony amin'ny lozy zany le Andriamanitra tompontsika zany le Andriamanitra mamindra fo maninona moa no hoe fifoazana mila mifoy ianao mila fifoazana ianao satria nisy fotoana ianao mety natory dia mamerina anao zao fotoana zao mba hiverenanao amin'Andriamanitra mamerina aminao zao fotoana zao mba hifandraisanao amin'Andriamanitra tandre midiso fotoana manina amin'ny raika amin'ny roapolo andro le izy Andriamanitra dia matetika amin'ny zavatra nohariny dia any nandraisantsika lesona ny fahatanorahanao dia ampidina indray tahaka ny an'ny voromahery ny voromahery dimapolo andro foifoy dia tahaka an'ilay hoe Pentecoste dimapolo andro nandehanan'i Jesosy dia tonga Pentecoste manina koa 21 jours ny atody tsy foy raha tsy afaka 21 jours dia kotreo tsara le anao alleloia kotreo tsara mba hivoaka ny toetra izay toetran'i Jesosy ao anatinao alleloia toy ianao vita foana mety anisa andro tokoa fa mety ho lamokana tsy eto zany amin'ny anaran'i Jesosy satria raha lamokana le izy dia tsisy nininina mitranga fa eo ihany eo dia araka loteny teo fa tamin'ny 2003 dia hatramin'izao mbola fadianina fa zao ny zavatra niresahana tamin'izany ihany no mety mbola miverina hatramin'izao zavatra nibebana tamin'izany tsisy fivana mihitsy fa io ihany veny eo dia itsika tatavin'Andriamanitra hiverina amin'ny fombany
manana ny fomba ny Andriamanitra dia anisan'ny fomba anankiray eo amin'ny baiboly eny fa na dia Jesosy ary ny verina ao amin'ny tena hoe miombona tsara amin'Andriamanitra. Ao amin'ny tantaran'ny baiboly dia fifadikanana sy vavaka dia anisan'ny mampiverina ny olona amin'Andriamanitra. Fomba anankiray tsy hoe rehefa mifadianina ianao dia mety fa le hetaheta ao anatinao te hiova mihitsy. Aonao ny volazan'ny Isaiasy 58 olona mivavaka foana ireo olona betabe foana nataon'ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andro tsika dia mifadianina efa fahazarana le fadianina engany tsy fahazarana ny fadianina fa misy hetaheta eo mba hiova. Alleloia. Ny hetaheta hiova dia manampy betabe anao ary anampy anao Andriamanitra ao anatin'izany. Ataoko hoe fomba ao anatin'ny baiboly nahita vokatra tao anatin'izany Daniela dia efa intelo isan'andro izy mivavaka fomba fiainana fa mbola ny fahadianina fa izy. Tsy haiko hoe manana fomba fandraisanao amin'Andriamanitra ianao isan'andro isan'andro fa izao izy misy zavatra tian'Andriamanitra andrasana ao anatin'ny tiraka amin'ny 20 andro ity mba tonga an'i Jesosy hanjaka marina ao anatinao. Satria ilay ianao indraindray manao mpanjaka ny tenanao le tianao foana no atao. Nehemia dia olona tsotra izy mpandroso kapoaka amin'ny mpanjaka tsy arsitekta izy fa izy ny ran'Andriamanitra nangana manda nanao zavatra maro fadianina izy. Nanoka tena ny fadianina Daniela nandritra ny 2 andro izy na dia efa intelo isan'andro ary izy mivavaka dia nanokana an'izay fotoana izay. Ny antony ifadintsika hanina sy vavaka dia tsy hoe anao rezima mba hampihenahena kely satria ngeza loatra fa mba analana ny toetra ratsy eo amintsika anaisotra an'izay tsy akasitran'Andriamanitra. Alleloia. Tonga antsika hanana fiombonana ho tsara fiombonana amin'Andriamanitra anesorana ny fahalitoana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Amin'izao manko ny fety ny tena mety ny ankamaroan'ny kristianina amin'izao andro farany izao dia ny mba miaraka ny vavahana dia mba ho tahina fanaovam-pety ny tahinany amin'izao fiainana izao ary tokony fahadianina mifatoka amin'ny zavatra vitan'i Jesosy nefa mbola tsy afaka mitoetra. Misy toetra izay tsy afaka ne raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikana. Iny karazana iny izy tsy mivoaka raha tsy amin'ny vavaka sy fifadikana. Ny vavaka fohy amin'ny alina alohan'ny atory na ny vavaka fohy alohan'ny sakafo dia tsy ampy amin'ny fotoana himbonanao amin'Andriamanitra. Da io tompo tena nitadiko izy mahatonga velona ianao. Miverena amiko izy amin'ny fifadikana. Misy fomba anankiray mampiverina ny olona amin'Andriamanitra dia ny fifadikana. Misy tratran'ny forcé ohatra ilay zanakadalo miliko toko 510. Izy zany efa izy aloha zany dia mpangataka data me an'izao dia mahazo data me an'izao andeha raiko angatahako amin'izay ny antsasako ny fananako izay nangatahako rehetra mety daholo mety daholo tany any. Raha ny alany teto izy dia hoe tany tany lavitra mety hoe tany atsimo tany izy nanao azy. Fa ny zavatra nisy dia zao tany izy dia tany izy na tsara hiverina ao izy nefa andeha hiverina izy tsy sakafo tsy maintsy ho fadianina izy ho verina tsy hoe dia tongotra firy 3 andro fa mafimafy zany mandeha tongotra 3 andro zany raha ohatra hoe tsy sakafo na aloha ny dia tongotra vitako farany fa ny sakafo efa vitako nandro ho an'i Jesosy efa nandeha tongotra 10 andro miaraka amin'ny olona betabe zany. Fa ny tiako tenenao anatiny hoe miverina amin'Andriamanitra dia izao tena miverena amin'ny amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra fantaro hoe inona ny tsy akasitrahanao amin'ny fiainanao fa izao akasitraka anao Andriamanitra. Zanak'Israely koa tia fifadikana ihany koa ny tena hoe nasiana amin'ny fahadianina
fa engany efa tsy fahazarana araka le voalaza amin'ny Isaia fa 8:10 hoe miantso an'Andriamanitra foana ataoko ana fifadikana nefa tsy miova mihitsy fa ianao miova mianaraka Jesosy satria tena hifantoka anao amin'ity anafana amin'ny fimbonanao amin'i Jesosy isan'andro ianao fa tsy hoe anisa andro dia efa 1:20 zay dia efa fohy fely akoho afaka tsy fohy iny satria tsy ampy ny fiambonanao amin'Andriamanitra fa iombony ianao ary tena iombona amin'ny fonao ianao dia ny zavatra izy tena hoe ialina zany zay zavatra tsy akasitan'Andriamanitra ny fiainanao raha tena hahita fahombiazana ianao orinazao fifadikana zao dia zavatra ilaina dia zao ianao tena amin'ny fonao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra tsy azotsika anatin'ny 2 minitra tsika izany tsy azotsika anatin'ny fahazarana zany fa tokony ho fiainam-piambonana ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia iova ny toetranao. Aleloia. Ataontsika hivavaka, ataontsika hitsangana dia hivavaka teneny Jesosy amin'ity androany ity za Jesosy tsy avela fa tsy anisa andro ka dia vita ny 1:20 dia sanatria ho lamokany ny toetrako fa zao mba ho fohy ho an'Andriamanitra mahafohy fotoana ianao dia ho fohy ilay tena toetran' Jesosy ao anatinao dia tena hanjaka ao anatinao Jesosy raha ny tsara indrindra mianaran'i Jesosy misaotra anao zay Jesosy ny alehibe ny fitiavanao ny indra fonao misaotra Jesosy fa menao fotoana zay hiverenana na dia efa nandeha lavitra ary zay dia la miandro ny fiverenana ianao dia mankasitraka amin'ny fotoana fampiverenanao ao anatin'izao fifadikana zao mety misy zavatra eretana mety misy zavatra atrehana na ny tokantrano na eo amin'ny fiainana andavanandro fa zao ankasitrahana iny tanteraka Jesosy ny fotoana nomenao hiverenanay mba hahafahanay mandray anao mpanjaka indray eo amin'ny fiainanay te ahitanay ianao Jesosy fanaraka amin'ny toetranao natiranao Jesosy ary zao vavaka sy fifadikana zao mahatonga anay iova ho fohy ary dia tena hoe hiaina ao anatin'izany natiranao zany Jesosy satria izany ny tadiavinao manjaka eo amin'ny toetra ianao Jesosy atao anatinay misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Aloha tiaka mampibeo an'i Jesosy Alleluia. Totsika hangataka amin'ny Jesosy hoe mba tena izy foana ny tarika atsika ny amin'ny fiainantsika ray manontolo ny amin'ny vavakantsika ny amin'ny etaetatsika. Alleluia. Etoa ho anilana toetreo mandraky izay omeko anao ny fiainako andray anao afasakaizanao inao no faniry tokana tsy mafo tsisy afaka ny toerana sy anomeny afo-pitiavana toro ilalanao eto ao anilana ianao no ilay ianao no irini foko ianao no ilay tariwa hitana Jesosyo eto ao anilana eto ao anilana
Sheo manjakizai Fumekwanao ni fianaku Anjayanao fasakrai Anjayanao fasakrai Yanao lufadiri Tukana tsimafu Tukana tsimafu Sisiafakrai sulutuela Sisiafakrai tuela Shanumena fubijavana Tuilana nao Tuilana nao Ny fifadikanina raiky amby roapolo andro. Maino moa tsika no mifady anina ozy ny fanontaniana peraky Andriamanitra to dia efa nisy namaly be tabe moa. Satria ity nofo ity dia tena eo foana tsika no latsaka. Ny thème hoe dia hoe mampanjaka ny Jesosy ao anaty. Rehefa voarainao Jesosy dia tehirizo tsara izy. Amen. Ozy izy Jesosy hoe tany mafy ny izay anandanao mba tsy isaka ny satroboninahitra. Raha voasaraka amin'Andriamanitra isika, raha vao tsy tsara fiambonana amin'ny Jesosy dia miverina manao fomba ny tany ty nofo be ty. Satria mandeha irery isika fa tsy tariha ny fanan'Andriamanitra. Raha mijery amin'ny Genesis 2:7 tsika dia hitantsika hoe vovon-tany namoron'Andriamanitra ny olombelona. Ao amin'ny satria tsika vovon-tany namoron'Andriamanitra antsika dia ny réflexion ty nofo ty rehefa tsisy an'Andriamanitra dia miverina manao fomba tany. Ao Genesis 2:2 namorona ny olona araka ny endrin'Andriamanitra. Genesis 2:1 andininy raiky amby roapolo zafady. Dia ao amin'ny Genesis 7 nefa dia efa nanoratra sady Adama sy Eva. Izany hoe raha ny fitentsika amin'izao fotoana dia mbola tsy nalazo akory ny ravina nihinanana no ny fiteny. Vao tsy miambina isika dia jokon'ny Satana ty nofo be ty hampanontany tahasaraka amin'Andriamanitra. Jereo koa ny tantaran'i Davida dia voalaza amin'ny Samuela voalohany 7:4 dia 4:4. Izao izy Jehova nahitany Davida zanaky Jese lehilahy araky ny foko izay anao ny sitrapoko rehetra. Tian'izany tokoa ve no nitranga tany am-boalohany, izay no nitranga. Satria fantatsika tantaran'i Davida fa mpanjaka tsisy naresy izy.
ary nasolo mpanjaka zay mbola odibiasiny ary natahotra azy mafy mihitsy. Ary tamin'ny nanasorana ny Davida amin'ny Samuela toko voalohany andiny faha 12 Samuela voalohany toko faha 12 andiny faha 13 ary fanahy Jehova dia latsaka tamin'ny Davida hatramin'iny andro iny. Amen. Tsy nita tao anaty baiboly ary dia nala tao amin'ny Davida indray fanahy Jehova ka dia nanondrana ny anao lahy. Rehefa tsy misy ny fanahy Jehova tsika dia manondrana. Ao amin'ny Samuela toko faharoa Samuela faharoa toko faha 5 andiny faha 13 ary Davida dia mbola nakavaditsin-drano sy vady koa tany Jerosalema. Mbola tsy sambatra ihany Davida satria amin'ny Samuela faharoa Samuela faharoa toko faha 11 dia zao ny lohateny hoe nanaovana fahirano any Raba sy nanakany Davida ny vadiny Ori Batsepa. Verina foana ny fomba ny tany na dia mpanjaka ary Davida nefa izy ilay olona araka ny fon'Andriamanitra. Dia matsiaro hira zay hira efa taloha be mihitsy mbola tsisy ny FM tamin'izany. Tsy mety afapony ny olona eto tany, tsy mety afapony ambony na ambany, asa loatra re izay antony izany fa tsy mety afapony ny olona eto tany. Tafasaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia lavo foana satria ny fahavalo dia voly fahavalontsika dia mandehandeha tahaka ny leona mierina tady izay rapany isan'andro. Tenin'i Jesosy io. Ao amin'ny Genesisy toko faha 12 andiny faha 17 taran'i Jesosy ary rehefa afa-tsaona izy dia nampanalainy Davida ho any an-tranony ary novadiana izy ka niteraka zalahy taminy Batsepa zany io. Nefa tsy sitraka Jehova zany nataony Davida zany. Nofo be daholo zany. Metimety tsika mpanompon'Andriamanitra dia mety daholo izay atao, tsy mety ka satria tsy misy ara-panahy mihitsy na dia kely azy. Dia voalaza fa araka ny fon'Andriamanitra. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko voalohany nosorony mpanjaka Solomona. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo teo nisy fahendren'ny Solomona antsarany izy roa vavy nisy zaza maty iny dia nisy ray te haka an'ilay zaza nefa ny azy ny maty. Teo nisy fahendren'ny Solomona. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahenina nanao tempoly Solomona. Io fikasany Davida arainy io fa saingy nosona be moa ny tanan'i Davida izy Andriamanitra hoe nitaranako ao nanao fa tsy ianao. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahasivy ny valy ny vavaka nataon'i Solomona. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faha 12 nivilian'i Solomona nampirafy maro sy nanompony sampy. Ka isika zany mety mihevitra hoe tena ara-panahy be tsika tena dia raina Jesosy. Zao tsika manomboka zao moa karazana misovera ny tena marina ara-panahy dia mampanetry ny nofo, manombo ny nofo, mameno ny tenantsika amin'ny fanahy, mameno amin'ny Jesosy fa mila miambina tsika mba tsy ho saraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila mahay mijoro mampandrefitra ty nofo be ty satria ty foana nge mampanotany olona ny Davida Solomona zany dia resaka vehivavy fa ao ny fahefana, ny vola, trano be, tomobila be da be hoentisika manao tsinitsinina ny olona manodidina antsika ohatra. Tsisy resaka tsy hitatsoa zany mpampon'Andriamanitra fa raha vao mivoaka eny ivelany eny dia lasa olona zao tontolo zao ihany. Mila tsika manampiakatra ny ara-panahy ny vela spirituel manombo ny sitrapony nofo mampanjaka ny sitrapony Jesosy. Ao anatin'ny fifadikaniny isika no afaka mandinika sy mihevitra ny fiombonana lalina amin'ny Jesosy. Ao anatin'ny fifadikaniny isika no manomana ny tenantsika hiatrika ny adi-panahy izay misy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fanaroana ngeny ny fanandrinety hoe fanamasa sy ny fanahy ratsy. Samy vita mibaiky vatana daholo ireo mijery zareo documentaire reny le tueur en série reny le fanzareo any amin'ny télé reny fa miteny foana zareo hoe misy miteny ao an-tsaina hoe vonoy ihany vonoy ihany. Zay le fanahiny devoly zay. Rehefa tsy fanamasana anatinao dia fanamantsina zany io. Mila misafidy ianao mba hivoaka mpandresy voninahitsy Jesosy le tiantsika satria ozy izy ny fanahy ozy izy mety ihany fa ny nofo malemy. Miambena, mitandrema, mijoro fa mibitaka ny fahavalonao voararaka ianao. Zao tsika mbola mety Jesosy opportunité indray hiverina aminy, hiombina aminy. Raha za manokana zany raha zao navoaka Jesosy ny dosiako hatramin'izay dia misitrika lalina be.
fafaka saingy efa fafany daholo zany ary isorako azy mandrakizay. Amen. ianao kotoraka izany tiantsika Jesosy, tiantsika Jesosy, matoantsika mbola velona ohatr' izao, tsy hoe tsika mafy be, tsy hoe tsika matanjaka be, tsy hoe tsika be vola be, fa fitiavana madio, madio fotsiny zao tiava Jesosy atsika. Efa volombelona chirurgien zay tsy adiniko mihitsy. Chirurgien moa zany manam-pahaizana dia matetika tsy ara-panahy, fa narary izy, narary mafy 7 andro dia maty izy, dia nandeha tany an-danitra. Evera avy any izy nanao témoignage dia noratra boky hoe tena misy ny lanitra. Chirurgien américaine le dia izy no le inona ny tokony ataonay izy mba inona ny tokony ataonay dia zao izy tsy tsapantsika misy izy nalala ny fitiavan'Andriamanitra. Ny andranto izy tsisy petina raha zany, tsinotsinona zany ny farantsena ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fitiavana. Ka za mety tsika hoe tena zafy dia zao zay foana mantsy le ataony devoly isianao tsy avitra tsony, zay moa le fitena amin'izao fotoana zao. Fa avitra anao ka izy efa nanavitra anao 2 arivo taona lasa zay, avitra anao. Amen. Fa zao tehirizo le izy, tehirizo aza atao anatin'ny 2 andro ny tena mahazo be tsika dia tapitra 2 andro tena very daholo indray le gain teo. Fa tehirizo ka iny tahiraziny masiny iny tena le ady hatrehany iny dia mila tsika tena miomana tanteraka amin'i Jesosy anatin'izany zavatra zany. Ndao tsika hivavaka hisaotra azy amin'ny fitiavana sy famolapony mba omeny hery isika hitahiry ny zava-panazy ariantsika anatin'izao 10 andro ifadintsika aniny zao anana hery tsika orinan'izao anohizana ny fidikany zany sandrato ary vavakantsika. Andriamanitra re tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy teo rehetra mbola misaotra simitera mankilazona masina amin'ny programmanao tanteraka indray natsolaika 10 andro zao misaotra manompona amin'ity fotoanan'io ity ahafahanay zanako raty Jesosy mihaino ny teninao ny afatrao manomana manamboatra atao anatinay manomana ny fiainam-pananay ary mitahiry zany aminao Jesosy ho voninahitra anao tomponatò satria hoe fanteny fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena miohery zay fa namasina haritra hatramin'ny farany, haritra hatramin'ny farany tsy amin'ny fivadikany ty ary fa manatonga Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra ho voninahitra le tsy ho maso mandrakizay dia Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra velona masina mankely dia raha naisy akalaza iray mandrakizay no masina tompo tsarosita ireo zanakao rehetra rehetra Jesosy. Amen. Tiaka sika indray Andriamanitra manaraka. Mazao toerana tompoka tain'i Jesosy daholo tompoka, tsy matiantoka ianao tonga eto andao raha rotona ny fotoana laninao sy ny aretanao teto anivozantsika hery eo fanamasina. Nisy fotoana nisy regroupement ohatra zao dia hoe nanao partage zany dia tao am-poko tao zany za mieritreritra aloha mba le any amin'ny faraparana aloha le any amin'ny faraparana dia gaga be voantsy voalohany tena tonga tetra be tena mampangovitra be mitsoro reto indrindra moa fa hoe tsy zatra fa miala ny tahotra aminaran'i Jesosy. Dia androany indray efa nieritreritra indray raha vao zaly any amin'ny faraparana eo dia hiala ilany aho dia hiala aloha dia hitsoaka hoe mody amorona zany prétexte hoe misy zavatra vonjena dia rehefa nieritreritra nefa tsisy zavatra vonjena menatra an' Jesosy dia zany ireny efa ilay tratra any amin'ny faraparana tsy afa miala mihitsy rehefa tsy afaka manohatra ny programman' Jesosy zany tsika. Andeha ho taritoka anao amaky ny Koritiana voalohany tsika, Koritiana voalohany 3:10 andiny 4 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana mahari-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Amen. Taritokely ny saintsika any amin'ny tantaran'i Josefa
any amin'ny Genesis 7:7 any tsovakiko eto ilay izy fa lava be fa mino aho fa fantatra ao. Rehefa avy niaina fankahalana be Josefa nanoloanan'ireo rahalahy satria nahita fity be izy teo anatrehan'Andriamanitra, dia nahita fity koa izy teo anatrehan'i Jakoba hainy, dia nikomokomo ireo saika hoe hamono azy. Dia rehefa tsy tanteraka ilay famonoana azy dia namidiny zareo Josefa. Rehefa namidiny zareo Josefa dia lasa andevo izy, lasa andevo tany Egypta. Dia taon'izay nandevo azy izay dia tsy nahala teo amin'ny fitahian'Andriamanitra, tsy nanovany toetrany nandevo azy, nanana toetrana mpanjaka izy nandevo ary nahita fity izy zany teo anatrehan'Andriamanitra satria olona natoko Josefa. Dia lasa mpahanapaka izy, lasa nitantana ny harena amin'ny mpanjaka izy. Fa rehefa nandeha ny andro, nandeha ny fotoana, dia izy ilay lasa andevo izy zany dia nandalo indray izy karazana insulte, injustice, harcèlement, fanendrikendrehana tamin'ny zavatra rehetra tsy nataony. Dia nefa rany migadro izy. Raha fomba fijery izao tontolo izao ohatran'ny hoe mahavariana be zany hoe ianao mandeha mahitsy, mandeha araka ny fahamarinana, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, nefa any am-pigadrana nefa ranao. Fa nangadra ary izy dia tsy diso ny fanantenany, naharitra izy, niharitra izy, fa hoy izy hoe raha mbola misy kokoa ny farany tsy ho foana ny fanantenako. Amen. Nisy fotoana tokoa ngentsika mety mandalo fitsaratsarana, mety mandalo fanendrikendrehana, na dia hoe marary be zany hoe zavatra tsy nataonao nefa endrikendrehana ianao, mbola tsy tonga ny am-pigadrana kory nefa misy olona tena hoe hiaran'izany, tena mafy be zany ho an'ny olona tsy manana an' Jesosy. Fa ny teo anatrehan'izany dia tena hoe nanana fijoroana foana izy, nanana fijoroana Jesosy. Tadio fa araka ny tenim-panompon'Andriamanitra teo hoe tia nofo tiany mitaky antsika foana hietry. Raha hoe fanahy tokony hisintona antsika hiakatra dia nofontsika mitaky antsika hihitina. Tsy mety voky izany io nofo io, noana foana io. Ninona zavatra takiny io, ninona zavatra tedavina io, tsy afa-po izany io. Ohatran'ny ranontsira eny, ohatran'ny olona le mbola manompo vola reny. Raha manana arivo izy tia hanana 2 arivo, na tonga ny 1 miliara, raha mbola 1 miliara teo 2 miliara teo ohatr'izay ilay nofontsika. Surtout raha tsy manana an' Jesosy tsika. Dia ny alalana hoe manjaka ao anatintsika Jesosy dia ny famoahantsika ilay toetra manahaka ny toetran'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ao amin'ilay Korinthiana 1:7 teo Korinthiana 1:7 teo ny 7 dia misy teny toy izao hoe ny fitiavana dia mandefitra ny zavatra rehetra, ny fitiavana dia mino ny zavatra rehetra, ny fitiavana dia manantena ny zavatra rehetra, fitiavana dia maharitra ny zavatra rehetra. Amin'ny teny frantsay izy ohatran'ny mazava kokoa, ohatran'ny tiako be amin'ny teny frantsay fa mamela anareo amin'ny mahakasy kely. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Amen. Andao tsika hivavaka mba tena anjaka tanteraka atao am-pontsika izany fitiavan'i Jesosy izany. Ilay fitiavana tena marina, fitiavana tanteraka, afaka ny andefitra ny amin'ny zavatra rehetra, afaka ny anantena ny zavatra rehetra, ary afaka maharitra ny zavatra rehetra. Satria fitiavan'i Jesosy ny tena fahatanterahany zavatra rehetra. Araka ny enitsika foana isan'andro izay miara-miaritra aminy, miara-manamboninaitra aminy. Dia andaontsika hitsangana hanandratra vavaka mba hanana izany toetra izany, mba hanana izany toe-po tena hoe fitiavana marina izany, mba tsy ho verimaina ny nandalovantsika ny 21 jours na jeûne izany, dia mba tena hoe hiovitsika, dia mba hanana izany fitiavana izany tsika, dia asandrato ny vavakantsika tsirairay avy. Rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy. Saotra Jesosy ny amin'ny mbola nahafahana ny zara, na amin'ny fampatsiahivanao ny teny
taminay isanandro sanandro mankasitraka Jesosy fa ianao tena mampianatra ianao tokoa ilay Andriamanitra fitiavana ianao ilay Andriamanitra lehibe ianao ilay Andriamanitra tamin'ny alalanao no nahafahanay nianatra an'ity zany tamin'ny alalanao no nahafahanay nampanjaka an'izany fitiavana zany izay rehetra tianay ihany Jesosy fa efa na dia ireo tsy tianay koa ary Jesosy satria izany sitraka ao okizay Jesosy mba hanana an'izany fitiavana mahay mandefitra izany mandefitra na dia manana ny rariny ary mandefitra Jesosy amin'ny fotoana rehetrarehetra fa tsy hoe amin'izay tianay ihany no andeferanay okizay hanana faharetana ao aminao okizay Jesosy hianatra tena hoe hanompo ny nofinay ahafahanao misandratra ato am-ponay isanandro sanandro dia raina sakalazaina mandrakizay ny anaranao amin'ny anara-maheran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany amen tehakitsika misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo handray azy ny fiderana no anjakany ny fahasoavany no anenikantsika izy manala ireo enta mavesatra ireo amboary rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka
Jesosy amin'ny teny rehetra izay nambaranao teto androany. Misaotra anao koa izay Jesosy ny amin'ny vavaka rehetra izay afaka nasandratra teto androany. Atolotra ho anao Jesosy eo ny saotra iram-po. Atolotra ho anao Jesosy ny fisaoranay androany Jesosy fa mendrika ianao Jesosy. Halleluja. Misaotra Jesosy. Basina fimezana kely wala ny vavaka tsika maranantsika ny fiarahantsika mitokana teto dao tsika ivavaka mba olony finoantsika zany anisan'ny tenen'i Jesosy hoe raha ho avy ny zanak'olona hozy izy ahita finoana va izy tokony ho réflexe finoana pure ny ao anatintsika azo reve zany ohatra hoe tsy haiko hoe zavatra mitranga ohatra dia tonga dia finoana ny réflexe fa tsy zavatra azo atao na olona tsona na dokotera andehanana teo arizany teneko zava rehefa tena miatrika ianao indray tsy finoana no miainga eo ohatra ny indray ohatra ny misy zavatra ohatra ny tonga dia misy zavatra automatique izay angatantsika amin'i Jesosy mba ho folaka izany satria ny mahasoa sy ny mahatsara antsika eo ny fisian'Andriamanitra sy ny fanatrehana mba tena inontsika sady mino ny fisiantsika no minontsika fa ny zavatra rehetra afaka iravina satria eo izy. Saratony tananao dia atao izany vavaka izany.
ray tsara indrindra aminaran'i jesosy etanatonatrehanao a ny fiainam-pinoanay tsy fangaroaro zavatra hafa, tsy hidina ary tsy ampidina anao, tsy ampidina ny fahaiza-manaonao, ampifangaro ny fahaizanao amina zavatra hafa, mandresy lahatra anay na mety eo ny takatry ny sainay, indrindra eo ny zakany nofinay. Entinay eo natrehanao Jesosy ny famakivakiana ny taona miaraka aminao, ho karazana olony finono izay mino anao, fa rehefa eo ianao eo ny fisianao sy ny fanatrehanao, azo atao ny zavatra rehetra ary izay tenenao indrindraindrindra vavaka izay mba tsy hisy intsony ny endriky ny fanontaniana na adihevitra ny anatinay, fa mifary sipono avy hatrany dia hirosoanay ankatoy izay teneninao sy izay asainao atao, mba ho pura ny finoanay miatrika anao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Hébreu 10:39 izao voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, hozy izy manao hoe Hébreu 10:39 fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana, fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny motivation ultime faratapona dia famonjem-panahy. Ijoro isika eo ny fiainantsika isan'andro dia ho famonjem-panahy ny fijoroanao izay fa zadino. Mety hanao asa soa ianao, hanohana ny asan'Andriamanitra maro samihafa, tsy hoe hanohana moa izany fa hampiasa ny fonao mba hisan'ny mpandray anjara ianao, hanao fanompoana tena mba 100% faran'izay tsara arak'izay tratranao, azadino, fa tsy croisade ny motivation farany, fa famonjem-panahy. Tsy fotoana isan-kerinandro eto amin'ny trampokin'olona, tsy fahavitany centre, fa famonjem-panahy. Taotrana maheno tsara ianao indraindray rehefa tena mandeha mantsy ilay fiomananao dia lasa miomana ianao amin'ilay mission, fa ny fiafaran'ilay mission dia famonjem-panahy. Ny fiafaran'ny famoroanantsika tononkira be dia be famonjem-panahy. Ny fiafaran'ny fijoroantsika sy ny fihazakazahantsika dia famonjem-panahy. Daontsika hivavaka mba ho maro toerinao anatin'ny fontsika izany, fa na inona zavatra ho asain'Andriamanitra ataontsika amin'ity taona ity, na fotoana, na séminaire, na émission, na croisade, dia atsiarintsika ny anaty fa tokony hisy fanahy voavonjy ao anatin'ireny programme ireny. Ny fijoroanao dia tokony hamonjy fanahy, ary inoko fa mifanahinao ny voavonjy voalohany aloha, dia manaraka ho azy ny manodidinao. Fa fantanao atao vavaka izany. Ray anaran'i Jesosy angatahana eto anatrehanao ny fiorenan'ny motivation ultime avy aminao any anatinay, satria ny passion anao dia ireo fanahy very be dia be tokony ho voavonjy. Indraindray izay lasa mametraka motivation superficielle manaraka ihany, fa ny tena fototra dia ny fiverenanay ao amin'ilay teninao, fa natao isaina famonjem-panahy zay, natao ho tia famonjem-panahy, natao ho passionné zay amin'ny famonjem-panahy tahaka anao. Ka zay rehetra ho ataonay amin'ity taona ity tahaka izao fifadikana izao, ny tena marina miomana ho amin'ny famonjem-panahy, ny fiovan'ny toetranay mba ho mora ampiasainao sy hampahazo ainanao dia ho amin'ny famonjem-panahy, mba ampiasa ny fisinay, ny fisinao iseho hamonjy fanahy, ho famonjem-panahy ho amin'ny firenenay ny fijoroanay, any amin'ny fokotany, sekoly, fiasana, indrindra ankonana sy fianakaviana ihany koa, amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Luc 18 teny Jesosy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Anisan'ny sujet mila hentsika dia ny ananantsika vie de prière impeccable, amen. Mangataha amin'i Jesosy dia hompahafantarina ianao ny vie de prière impeccable, ny vavaka ao amin'ny efitra mangina, secret place, ny prière continue, iny dia sady manasa vilia ianao no mivavaka, sady mampiditra kiraro no mivavaka. Dia misy indray ny prière, les conversations continue, ajanonao mihitsy ilay activité fa miresaka amin'Andriamanitra ianao. Izany anatin'ilay impeccable daholo. Ny intercession ho an'ny hafa, ny prière nominative, tsy anam-potoana be tsika hidevelope fa dia atao vavaka. Nominative, voatononao ny anaran'ilay olona, fa tsy fahobe hoe tsarovy ny fianakaviam-beny HVKL. Voatonona. Dia hoana pastera tsy fantatra ny anarany, tadiavo. Olona mpiara-vavaka amin'izay tsy atao hoe izy ilay rahalahy lehibe Solomasy iny,
mba fataro ny anarany raha mba hainao natolona zany izy le beglot iny mba fataro ny anarany tsy évident tadidy anarantsika rehetra fa miaraka amin'ny fanampiany Jesosy tanteraka izany amin'ity taonty ihany koa be dia be ny fandehanantsika any amin'ny faritra ny ampitan-dranomasina dia ny prière ny vie de prière antsika mandritran'ireny le fivoahana ny zone de confort reny antsika mbavaka mo impeccable tsy hoe mirehitra be anao eto amin'ilay mahazatra anao vao mialaka ilay mahazatra tonga dia soavaly tapaka fe mivoana be zay le entina mbavaka melo azonareo ve zany tena marina zany indraindray hoe olona mpivavaka be vao mitangina taxi brosy tonga dia mivaralila mihainira zavatra satria everiny fa anetraniny Jesosy fa tsy miaraka aminy mandritra ny voyage tsy miaraka aminao izy na izana izy mila vavaka le rehefa le mandeha voyage iny tsy amin'iny vao mivaralila amin'iny mifantoka any amin'le toerana tsy mahazatra any amin'izay ametrahana antsika any na confort na tsy confort tokony ho mivavaka fontsika ny vavaka tarihan'ny fanahy indraindray anatin'le mivavaka iny mivavaka iny hoe vavaka ny chorale tonga dia pasteur ato amintsika tonga ao anatin'ny sainao tsy hoe enao loatra ny te hisaina azy fa mifanahy masina no mampisaina anao azy tonga dia ekeo ifitariany to dia ajanony le liste nieritreretinao ajanony le liste nominative to dia ety le amin'ny teny anglisy izy spirit guided tonga dia le tsy eritreretina mahafinaritra be iny mahafinaritra be satria tsy le eritreretinao asy mifanahy masina eto mambavaka indraindray hoe hivavaka Andriamanitra vavaka amin'ny fitarany filazantsara tonga dia président nao anatin'ny sainao tamiko fa vahinao anazy amin'ny fotoana iny olona efa tsara fanadolo moa le manatrika eto ane olona le tsy le mora sorena moa ane dao tsika hivavaka tompo tario dia apeo ambanina vie de prière impeccable fa tena mba fanariko zany sandraton'ny vavaka ao dia angatao amin'i Jesosy zany ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy entina eto anatrehanao ny firafitry ny fiainam-bavaka mba ho tsy misy tsiny eo anatrehanao fa zahana ny sitraka ao mbola tsy tonga amin'izany dingan'izany zay fa netaetanay ho tonga amin'izany satria tarihanao fenonao ary ampinao tsarovy izay tsiraray avy Jesosy tena anina fientanentanana avy any anaty mihitsy ho tia vavaka tsarovy izay rehetra manatrika tsy manaraka ny fifadikanana anana fiainam-bavaka tsara fototra miorina miaina velona feno amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen omena astuce ianao satria ianao te hijanona etatra amin'izao fotoana atoandro zao ny secret ny plaisir de prière sy tehaka mafon'ny tompo aloha fa tsy avelan'Andriamanitra andeha maina ianao amen ny secret ny plaisir de prière dia ny plaisir de présence rehefa manomboka tianao ny fanatrehan'Andriamanitra dia manomboka tia vavaka ho azy tsy le vavako tsisy an'izay tsony fa tonga dia avy any anaty ianao tonga dia ohatrany tsy ampy tamin'ny maraina teo zany dia tonga dia mandeha iny le tsara iny tsy le terena fa ny voalohany terena tena kekinao aza taitra fa ny voalohany terena hoe avy reny aza taitra hoe fa ny voalohany terena hoe fa mandeha io avy eo amen averiko indray ny secret ny plaisir de prière io koa mantsy raha vao tsy ahitanao plaisir tena tsy aritra ao izay hitana plaisir hafa fa rehefa manomboka hitanao hoe voatononao dolo ty ministra rehetrarehetra ny gouvernement ta tsisy fantatrao sa tsisy havanao ianao hoe metrehitra fa tsy henon'Andriamanitra ve zany henon'Andriamanitra zany voatonona dolo ny ray klasy aminao rehetra le ray klasy aminao sady jilamboto ny jentilisa ohatra zany fa ianao mahatsiaro ambavaka Jesosy fangero reo olona ataonao ray lalana amiko reo amen dao tsika hivavaka tompo ataovy atao anatiko ny fahafinaretam-bavaka amin'ny alalan'ny fahatsapako ny fahafinaretan'ny fanatrehanao avafaon'ny tananao dia miresa amin'Andriamanitra mba ho voarainao zany raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra betsaka fa be famondrapona satria misy fotoana izay manery ny tenanay anina fahazarany tsara hivavaka bonne habitude isaoranay sankasitrahana anao ty fotoana maraina ity satria fotoana atoandro ahafahany mitokana mametraka mba horenay sy ho tsapanay ny fahafinaretam-bavaka iresaka aminao satria atsapy izay ny fahafinaretan'ny fanatrehanao
fa fafokisa-pifaliana ny eo anatrehanao ary fafinaretana ny eo an-tananao ankavanana mandrakizay amin'ny anara maherin' jesosy kristy velona masina sy manan-keravy nazareta amen. Minaran' jesosy a amen. Ivavaka isika ny resaka motivation a mba tsy ho trano feno olona, tsy olona ny ova lasa nahazo trano, ary tsy ho tranon'olona feno zavatsoa, na olona lasa feno trano, na ianko hoe lasa trano tsisy devoly fa lasa trano feno Andriamanitra, fa olona feno Andriamanitra. Niniko ataoko aingana be izy satria mbola hotehiriziko amina seminaire manaraka ny nazavako an'io bebe kokoa. Fa teny aminao fa tsy ilay karazany be dehibe voatanisa teo, fa ilay anankiray ny tena motivation antsika. Olona feno Andriamanitra. Dia hoana pasteur ohatra ka vitsikely ny pasteur manatrika seminaire, sy maneno. Raha ireo pasteur vitsy ireo no feno Andriamanitra. Dia hoana pasteur efa tatato ny rahalia rehefa nijery direct zay ohatra ny tsy dia nahazo olona. Tsy maneno, tsy manenjika isan'olona tsika. Fa azy tonga eo kosa mahazo antoka tsika amin'ny alalan'ny mivavaka sy ny fiomanantsika fa feno Andriamanitra daholo izay avy manatrika kroazady. Dia hoana pasteur efa anisany ambasador ohatra ny miainam-poteny ohatra ny fenantitra. Tsy maneno zay eo aoko feno Andriamanitra, fa hivavaka tsika mba tsy hisy hemotra na angatsika akaiky ny fiavian'i Jesosy sy ny mpapakatra. Noho ny afangataham-maty avery vetivetika ilay izy. Tsy trano feno olona, tsy tranon'olona feno zavatsoa, ary tsy olona feno trano, tsy olona novaina dia lasa nahazo trano. Ary mbola toiziko ary hoe tsy ho trano tsisy devoly fa trano feno Andriamanitra. Tsy le trano mamaika an'Andriamanitra ho fenoana. Tia ny tena izy, olona feno Andriamanitra mba ho fantatra Andriamanitra ho any tranony. Efa saika tsy nizaraiko izay faran'izay vao ohatra aloha zaraina. Manako tazomina amin'ny fotoana manaraka amena. Tokatokana foana mahazo zavatra ny tena mission antsika, tena fantatrao ny tena mission antsika. Ho feno Andriamanitra ilay olona. Avereny hoe feno Andriamanitra ilay olona. Ho fantatra Andriamanitra ilay olona. Mody any tranon'Andriamanitra ilay olona. Matoantsika mananjany objectif zany ho an'ny hafa ho anao ihany koa zany. Taontsika hivavaka Tompo, ny angatahako mba tsy hidify amin'izany objectif anao zany ny saiko, ny foko sy ny fiomanako, mba olona feno Andriamanitra. Ary atomoko amiko zany, za mihitsy aloha no feno anao. Asa anatin'ny tananao dia ataovy izany vavaka izany amarana antsika ny fiarahantsika manao intercession androandro. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Entina eto anatrehanao tokoa ny fiovan'ny valeur any anatinay. Tsy azakazaka hitady trano na dia mety hoe mila an'izany eo maha-olona azy. Tsy hameno trano ho feno olona, ary tsy hampirisika ny olona na hampianatra ny olona ho hanina trano be dehibe, na ihany koa mety hivavaka mba ho feno zavatsoa ny tranon'olona, fa atsiaro izay hoe olona feno Andriamanitra, mba ho fantatra Andriamanitra, ary mba ho tafody any tranon'Andriamanitra. Zany objectif anao zany dia apetraka eo ampelantananao any anatin'ny fonay lalina amin'ny andro mpiainanay sy amin'ny fotoam-piazakazahanay, dia ho izany no iarahanay aminao. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-keravy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Tazominao amin'ilay famontana le 3 heures le hery mantsy. Alléluia. Efa tapaka ny jeune rehefa ninana ianao teo fandraisana fanasan'ny Tompo. Fa mbola miaritra kely tsika rehefa atao kely adiviletika amin'ny masoandro dia afaka misakafo ianao. Alléluia. Izay tsy tena mahazaka moa efa niara-mivavaka tentsika ny angatahana amin'i Jesosy mba tsy ho izay ny ampatorana anao fa ny fifantohanao amin'i Jesosy mazava ava fantananao dia ndaontsika hisaotra n'Andriamanitra miaraka ary ankasitrao Andriamanitra misaotranao iray amin'ny anaran'i Jesosy nomenao toerana, fotoana, fandaminana, ny fanatrehanao tena niaraka taminay, tsy nandao anay, tsy namelanay irery, nampahery anay ianao, misaotrany amin'ny fotoam-piankofana, fotoam-piderahana, fotoam-panompona, misaotrany amin'ny teny be dehibe, napetraka teny ambavandreo mpanompo be dehibe
nasesinao teto miaraka amin'ireo tonombavaka izay inonay fa nijoro teto anatrenao tamin'ny fony manontolo izay dia ianao ihany koa nandreanay ary mamaly anay. Misaotra raha eo amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manakera avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Raisotsodrano a mahakasika ny fahavitan'ny intercession ary a. Tsofinanao tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny fampijoroan'Andriamanitra anao a ho tsy misy tsiny. Mandehana fa ho tonga karazana olona tia vavaka ianao. Na ianao ary ho gaga. Marina mafy e. Na ianao ary ho gaga hoe tena ohatra lasa avy any anaty ho azy ilay izy pastera. Pastera hiarifaly aminao zay amin'izay fotoana izay. Ary tsy latsaka intsony ny fiainam-bavaka ao. Tsy hidina intsony ny fiainam-bavaka ao. Tsy hiaka-hidina ny fiainam-bavaka ao. Fa mahita amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa fiombonanao amin'i Jesosy io tena mahazo aina be amin'izay. Izay rehetra iroso anohy fifadikanana indray aorianany androany tahaka ny amin'ny ambitso sy amin'ny herinandro ambony a, Jesosy naniraka antsika hampanao fifadikanana ny hanafery anao, hanampy anao, hitantana anao, miaro anao, hanohana anao. Raha misy tsy navita tamin'ny semaine farany teo fa te anao amin'ny semaine ambony, ny tompo sy ny famondrapony ane mbola hanohana anao ihany koa sy hanampy anao. Raha misy manatrika tena tsy navita mihitsy kanefa ny ombam-bavaka, mahita fa izay fonao izay hamalian'Andriamanitra anao. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manakera avy Nazareta. Ho marina amintsika ny tenin'ny tompo hoe ary raha zanaka dia mpandovan'Andriamanitra sy mpiray lovan'i Kristy. Raha miara-miaritra aminy zasy ianao dia hiara-manamboninahitra aminy ihany koa. Ho marina aminao a ny thème ny première semaine fa ho tanteraka Kristy manjaka ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo raha fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a. Ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a. Amen. Araka ny teny teo a, fandrimbona ny mpiara-manompo rehetra, na ny tanora na ny ambasadora na zay koralina afaka mihetsika ihany koa mangorona izay tokony ahorona ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Io anjota tsy mihetsika zafady.